fifaliana trany tompoko lasy tompoko vavy no irabanantsika izay mpanaraka ny fandarana tondresaka amin'izao alahady fahavalo ny volana martsa 2024 izao. Mirabanao ihany koa Abraham Razafy. Mirabanao sy Belarandre Mazava mirabantsika rehetra manaraka ny fandarana tondresaka amin'ity fahavalo ny volana martsa ity andro ankalazana ny zo ho an'ny vehivavy ka arabaina tahaka izay ihany koa ianareo andriambavilanitra izay manaraka an'izao fandarana izao arabaina indrindraindrindra koa ireto vaina ireto sy Belarandre Mazava izay renim-pianakaviana ihany koa manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ya manodidina an'izay fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena izay no anisany horesantsika anatin'ny fandarana tondresaka ao amin'ity andro an'ity ny ezahantsika mihitsy mba ho miralentany amin'ity andro an'ity Abraham Razafy lehilahy roa vehivavy roa hiady hevitra androany. Vahiny voalohany namaro soamantsara ny fanasantsika ao amin'ity andro an'ity Andriamatoa Ratrimoaja Terantsoa izay jeune cadre HVM. Mirabanao tompoko. Miaraba ny Abraham sy Bela, miaraba ihany koa ny vehivavy rehetra satria andro ny valomarsa androany dia arabaina ianareo vehivavy manerana nosy maneran-tany mihitsy aza manaraka ny fandarana ity. Miaraba ny temple dia miaraba ny Yaingo ary miaraba ny Erzoa izay miaraka iresaresaka eto. Ihany koa androany Ramatoa Michela Temple izay vehivavy izy tanora mpisehatra politika. Miaraba tompoko. Miaraba ary ihany koa mamerina ny fisaorana tamin'ny fanasana ary miaraba manokana ny andriambavilanitra amin'izao fotoana ankalazana ny fotoana mba nazahoana ny zo sasatsasany hananany vehivavy ankehitriny ary ihany koa hoentina mitaky ireo zo hafa izay mbola mila tsaraina ny fampiarana azy na koa mety mbola takiana mihitsy ny fametrahana azy eo amin'izao tontolo izao satria moa izany dia fankalazana maneran-tany izy ity dia mirary soa antsika andriambavilanitra rehetra ary faly tafatafa sy dinidinika amin'ireto namana vahiny sainareo rehetra ihany koa. Ihany koa androany efa ela izay teto amin'ny tondresaka no naniry anasana azy teto amin'ny fandarana ka dia ankasitrahana ny famaliana ny fanasanay Andriamatoa Erzoa Andriamanantena Pitolona Hetsika Gen Z. Mirabanao. Faly miaraba ny Abraham Razafy sy namana sy Bela dia mamerina ny arahaba koa atsika rehetra ny atokantrano any indrindra moa ireo ireny rehetra faharetako manokana amin'izany ngamba ny reniko somary motifa kely satria akaiko kokoa ny reny dia miaraba ny eny amin'izao andro ny vehivavy izao dia miaraba antsika rehetra manatrika eto amin'ny plateau. Ihany koa amin'ity andro an'ity izay ankasitrahana ihany koa ny famaliana trany ny fanasanay eto amin'ny fandarana tondresaka Aingo Paradis izay mpisehatra sosialy. Mirabanao. Faly miaraba antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka fandarana, miaraba ihany koa ny vahiny miaraka amiko eto vahiny tompontrano ihany moa izany satria efa samy teto. Miaraba nareo mianadahy dia faly miaraba ny vehivavy rehetra, tsy hoe ny vehivavy tonga lafatra fa ny vehivavy rehetra manerana ny Madagasikara indrindra. Mankasitraka antsika rehetra nanaiky nasain'ny fandarana tondresaka androany anisan'ny vaovao nisongadina Abraham ny fanambarana izay nataon'izy ireo teo anivon'ny Gen Z tamin'ity herinandro ity izay no anisany antony ihany koa anasana azy ireo eto amin'ny fandarana eo amin'izay resaka hoe fametrahana an'izay hoe fanavaozana eto amin'ny firenena izay ny fandraisana andraikitra ho amin'ny fametrahana ny fanavaozana eto amin'ny firenena. Mialohan'ny tena hidirantsika eo anatin'ny ady hevitra nefa dia anaraka ireto famotinana ireto isika. Manentana ny Gen Z mba hifanantona sy hifandamina amin'ny filohan'ny fanavaozana i Frérot l'Homme Noir manoloana ny fanambarana nataon'ny Gen Z. Tsy ny Gen Z irery no nitolona fa nisy tolona teto nataon'ny vahoaka malagasy efa antaonana maro hoy izy. Tsy tokony manao torapo rehefa manao hevitra ary tsy manao hevitra manana endrika manery fa sao dia ataon'ny olona ho mpanohitra vaovao ny Gen Z hoy izy. Mikasika ilay assistant parlementaire tratrana nanao trafika tsokatra kosa dia nanazava i Frérot Ralay vahiny fa tsy misy idiran'ny filohan'ny antenimiram-pirenena ny asa ratsy nataony izany olona izany. Ino no oronan-tsary fanadihadiana iangatsika sy Belarandre Mazava amin'ity androany ity atao anatin'izay fankalazana ny valomarsa izay dia atao hoe ifadimbiasantsika eo ny resaka zo
hoan'ny vehivavy sy ny lafiny ara-politika ifatoantsika kokoa ny lafiny politika ho an'ity androany itya mitodika ato amin'ny dera avy hatrany aloha ny fantaniko izay avy eo anivony antoko HVM na dia atao hoe tsy porte parole nga no ilazantsika anazy fa mpikambana ihany koa anatin'izay antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara izay atao hoe mivoatra ny toedrara amin'izao fotoana izao nanika ny 5 volana no nitondrany ny fitondrana amin'izao fotoana izao manaona ny mety ho fahitanareo ny fitantanana ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny tao anatin'izay 5 volana izay satria raha ny tany am-boalohany tamin'ny voalohany natao hoe tany amin'ny volana novambra tany no tokony tanterahana ohatra ny concertation nationale ny fionan-doam-pirenena efa voalohandohan ny volana marsa isika izao mbola tsy hita soritra tena mazava hoe aiza marina ny tena hiatombohan'izy ity na dia efa nisy aza ireo atao hoe fandehanana fitetezana faritany nataon'ny minisym-panjakana mahakasika izany tao anatin'ireny eo ihany koa ny mbola naberesaka sy belan'ire mazava indrindrandrindra mahakasika ny hoe feuille de route tsy feuille de route rapport no atao chronogramme no atao aiza ho aiza marina no fomba hitondrana nyity firenena ity sy ny tao anatin'izay 5 volana hitondrana ny firenena izay misaotra Abraham dia mamerina ny arabantsika rehetra misaotra ihany koa amin'izay fanontaniana izay ataoko hoe fanontaniana amin'ny anaran'ny HVM no amaliko azy marina ny hoe tsy mpitondra teny na porte-parole ny HVM fa nefa kosa mpikambana ao anatin'ny HVM dia mitondra ny hevitry ny HVM aminay dia raha ny hevitry ny HVM anjereny hoe makaizy tsika mandroso fetsika manaona ny zava-misy ankehitriny ny HVM raha miverina kely tsika amin'izay tantara ny ainan'ny HVM dia efa nanohatra foana ny fitondrana teo aloha zay nijoro mpanohatra ny fitondrana teo aloha zay nanohatra satria misy zavatra maromaro ary marobe zay verina fa tsy mifanaraka dia tonga tamin'ny hetsika ny 20 septambra iny zay everina hoe ny tanora anisany nanetsika azy fa izahay mpanao politika dia efa nanohatra an'izany hatrany amin'ny taona maromaro teo alohan'izay andraytsika zany amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hoe mieritreritra ny olona hoe makaizy tsika oviana no vitany zao oviana no vitany zao miazakazaka mandeha makaizy mipetraka ny fomba fijeriny HVM hoe raha tsy misy an'izao fitondrana zao dia tsy afaka mirosotsika miroso makany amin'ny tena fanavaozana marina zany hoe inona no oviana ny concertation maninona ny tsy manomboka ny concertation fa aminay dia efa misy dingana ary io dia dingana ny fikaonandoam-pirenena tsy azo ataotao foana ary zay ny fomba fijery ny HVM hoe mino aho fa izay koa ny fomba fijery ny fitondrana ankehitriny tsy afaka hirotorotoana satria tsika raha mieritreritra ny anao hoe andeha isika tonga dia anao fivorimbe ny vahoaka dia inona no hevitra tapaka dia raisina makaizy fa tsy maintsy mandeha any amin'ny adingana tsika na processus izy ny teny vahiny processus zany ny concertation manaraka dingana isika ka tsy mahagaga zany fa miroso kosa nefitsika makany amin'izay lalan'izay zay ny fahitan'ny HVM azy ary miombona ny HVM manao hoe io lalana io no ahafahantsika mivoaka ny fifarany le izy dia tsotra makany amin'ny fifidianana tena manio efa ela ny HVM ny teny hoe tsy mety io fomba fanaovantsika fifidianana eto Madagasikara na ny reo rafitra ahafahana mametraka amin'ny fifidianana eto Madagasikara mandehany amin'ny tena izy efa ela ny HVM ny teny hoe tsy mety io lisy mpifidianana samihafa zay nataontsika teo io fa andeha avozana ny zavatra rehetra ahafahantsika mandeha miroso hatrany amin'ny tena fifidianana marina sy tsy hiverena ny korontana intsony dia eo zany ny fomba fijerinay tsotra hoe raha tsy misy an'izao dingana ataon'ny fanjakana zao fanjakana ankehitriny zao dia tsy afaka mandeha any amin'izanytsika tsy azo rotorotoana kanefa tsy azo lalaovana
manaraka ny fanontaniany Abrahama teny dia hoe ahoana ny lay feuille de route sy ve sa tsy feuille de route fa izahay mahita ny hevitry ny HVM dia ataontsika hoe drafitra kapobeny ary misy ao anaty marina tsy tonga lafatra fa mametraka kosytsika andreo dingana izay afahantsika miroso araka ny teneniko teo hoe ho tonga hatrany amin'ny tena fivoahana ny amin'ny fifidianana tsy hiverenany Kristy. Dia io na feuille de route na zavatra samy hafa ilazana azy dia izahay mahita fa io lay ataontsika hoe misy cadre général raha izay ny ilazana azy io dia ahafahantsika anankiray zay mametraka ny ady hevitra eo ambony latabatra ahafahana miroso makany amin'ilay tena fifidianana many. Tena mandeha amin'ny tokony ho izy zany fanavaozana raha ny hevitra. Firentsika zay aveo fa ho atsapitampona misy ala vetivety aloha tsika satria nisy ihany koa ny fanaovana sonia an'ireo atao hoe accord politika antoko politika efa amanjatony nefa nandray anjara tamin'izany ary nisan'ny takina ihany koa tao anatin'izy ity ny fandravana n'ireo androm-panjakana ary misy tonga hatrany amina hoe tokony ho telo taona ny fanatanterahana izay tetezamita izay ny hevitrareo mahakasika an'izy io. Ie, ny hevitray sa hoe ny hevitra? Ie, angambany tsy dia tena ho idirako lalina loatra ilay fanambarana nataon'ireo antoko politika marobe satria tsy mpitondra tenin'izy ireo aho sady ihany koa hoe betsaka ny hevitra samihafa izay nivohitra tao anatin'iny fa tsy afaka raisintsika amina tendrony anankiray samihafa fotsiny fa ny tiako haviana angamba ny mahabango tokana n'izay zavatra rehetra nresahantsika teo izay miaraka amin'ny zavatra nresahan'ny namana tato dia ny hoe cadre général moa ny antsony azy teo mety foana izay tiantsika antsona an'ilay izy hoe feuille de route feuille de route mety foana fa ny important dia hoe nisy fandaran'asa aloha efa navoaka miaraka amina tety-andro mazava ilay izy dia anjarantsika tsirairay avy fotsiny izany mijery ny fandaran'asa mifandraika amin'ilay tety-andro hoe mitondra antsika makany amina fametrahana an'ilay fitakiana tsirairay avy ve ilay izy anisan'izany ohatra hoe mba fitakiantsika ny hoe fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra izay nitabatabana teto amin'ny tondrezaka nandritra n'izay firy-taona izay mba antenaina ihany koa hoe isy vokany rehefa tonga ny fotoana fa ny zavatra mahavelom-boly fotsiny aloha dia ny hoe tao anatin'izay efa-bolan'izay dia mba efa nivoaka ilay tety-andro nivoaka ilay fandaran'asa mety hoe tsy voatery maharesy lahatra ny rehetrarehetra ilay izy sainga mety efa un départ on doit commencer quelque part dia efa iny zany efa fanombohana iny afaka ataontsika tsirairay avy ny miezaka mijery an'izay hoe manahoana sy manahoana ary ny tena andrisihana tsirairay avy dia ny hoe ireo izay voakasika an'ireny dia tokony miezaka mandray anjara feno any anatina fakakevitra any anatin'ireny karazana fanehoan-kevitra samihafa ireny fa isika zany rehefa boycotté an'ilay système dia sahirantsika avy eo mampiditra n'ilay hevitrintsika izany tsy na zava-nisy teo aloha na tsika censuré tsy avela hiteny na tsika manao auto-censure tsika mihitsy ny tsy te hiteny farany lasa manao izay tiany atao teo ny rehetrarehetra dia avy eo tsika tsy faly ihany fa amin'izao nefa mba mety afaka miteny ihany tsika izay aprisiana hoe ataovy ampanajana ihany na izany aza afaka miteny tsika maneho hevitrintsika raha misy ny zavatra azo ahitsy dia ahitsy satria izay indrindra ilay hoe manavao ao anatiny manavao an'ilay fomba famindrany mety zavatra tsy nety teo aloha ilay hoe manao be marenina aloha izany dia izahana ny tsy hanao an'izany indrindrindrindra ny amin'izay mahakasika ny tena aloha dia izahana ny tsy manao be marenina mino aho fa mandray sosikevitra-pahendrena ihany koa raha tompona andraikitrisa-tsokajiny rehefa isika olom-pirenena izay voakasika ireny zavatra ireny izany miezaka maneho hevitra ampamendrehana koa ao anatin'izay satria raha hoentintsika amina débat stérile foana ilay resaka dia samy miara-tsy mandroso tsika na samy fampisintona memotra tsika dia tsy mandroso faraka ny tenen'ny namana teo hoe efa dingana anankiray ahafahana miditra amina etapy manaraka zany izao ny zava-misy misy ireny karazana hoe accord politique etsy sy eroa fanambarana etsy sy eroa ireny izay azo raisina dia raisina fa tsy voatery ny hevitry ny rehetra koa no raisina ao anatin'izay fa izay mety no atao fa tena tsindriko mafy be mihitsy ny eo amin'ilay hoe tsy mamerina ny fahadisoana efa hita fa tsy nety teo amin'ny fitondrana tany aloha dia ny manao be marenina izay ihany angamba no mety hoe azoko lazaina ao anatin'izay mahakasika iny loha hevitra manokana iny.
Irzao nisy izay fanambarana nataonareo tamin'ity herinandro ity, anisan'ny nahataitra ny vahoaka ihany moa izany ilay izy satria na zareo avy any amin'ny Bandeau Rouge ary nanao fanambarana avy eo fa tsy tokony vadibadela tahaka ireny ianareo izay laza fa nitolona aminareo ve izany inona tena mahatonga anareo miteny hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy ilay fanavaozana izay nitakianareo teny an-kianja. Mankasitraka Sibela, hitako tokoa moa izany ireny fanambarana teny amin'ny tambajotra izay nataony namana frérot ireny hoe tsy ampitraikefa ny Gen Z. Anatin'izay moa izany nitondrako fanazavana kely satria raha nanomboka n'ilay tolontsika dia nisy zavatra anankiroa nangatahana: jiro, rano, sosialim-bahoaka. Anatin'ny sosialim-bahoaka koa moa izany vidim-piainana izay ho asiako resaka ho aoriana kely. Raha mandingitsika ny resaka sosialim-bahoaka, ny antony mahatonga an'izay dia mauvaise gouvernance, tsy fahaiza-mitantana aloha izany voalohany. Naninona nefa ilay exécutif tsy nahay nitantana? Misy crise institutionnelle atao satria iarahantsika malala ny atao hoe séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir, misy institution isan-karazany, législatif, exécutif, judiciaire. Manao ny atao ilay exécutif dia ilay législatif mitehaka fotsiny. Antony iray nangatahana izany hoe fa maninona ilay Assemblée nationale? Navita ilay contrôle ve izy? Aiza ilay loi de règlement? Izany izao zavatra ataoko hoe asan'ilay législatif. Judiciaire moa etsy an-daniny efa tsy resahantsika. Ny HCC koa izay nametraka ny fitondrana ankehitriny, raha ataontsika hoe en terme légal dia tsy légitime. Zaho eto tsy ilay olombelona izany ny olako fa ilay crise institutionnelle nisy teo. Iarahantsika malala fa tsy maintsy misy ny olona mitantana. Tsy olana aminay izany ilay olona mitantana, na iza nijoro teo dia mijanona foana izahay hoe misy crise institutionnelle eto. Ary mbola mitoy izany satria raha jerentsika hoe averiko hoe séparation de pouvoir, ny mpanina izay président ny Assemblée nationale sy ny président de la refondation dia jerentsika fa nara diplomatique ary dia miaraka foana. Misy zavatra ataoko hoe raha tokony hanao contrôle izany ilay côté législatif dia lasa mifanaraka foana, nefa tadidio fa tao amin'ny Assemblée nationale io tena olana voalohany satria tsy nanao ny asany izy izany. Ohatr'izay koa ny HCC, ohatr'izay koa ny CENI. Ary izay no mbola angatahanay hatramin'izao hoe raha vao ireo institution ireo fa tsy mitondra soa amin'ny firenena. Mahatonga ireo mipetrapetraka 2-3 mois ireo hipetrapetraka fatahorana basy ange izay. Fa tsy hoe fititehiova. Ary afaka porofona hoe tsy te hanova ny tantaran'ny malagasy mihitsy ny HCC sy ny Assemblée nationale. Afaka azavaiko aminareo izay androany. Mikasika ny linina anay moa izany dia mazava foana hoe raha te ho tonga any amin'ny fanovana Madagasikara tsika, izaho aloha tsy dia d'accord loatra amin'ilay terme hoe fanavaozana, ilay teny hoe fanavaozana. Fa raha izay, hoe fanavaozana izany dia misy zavatra ratsy diovina dia vaovao. Fa ny anay tena hoe fanorenana fototra vaovao amin'ny Madagasikara. Dikan'izay ilay socle ary ambany ary mihitsy satria lalam-panorenantsika rehetrarehetra izay nandeha teo mbola makamaka tahaka ny avy any ivelany. Aiza ilay soatoavina malagasy? Tena mila apetraka izany eo anaty lalam-panorenana ilay soatoavina. Nefa ny atongavana amin'izay dia misy rafitra tokony hipetraka ahafahana tena hoe garant an'izay fanovana izay dia ny Assemblée transitoire populaire na hozy ny sasany hoe Assemblée constituante. Misy karazany ilay terme iantsoana azy izany tsy dia olana fa hoe io ny tena pouvoir du peuple, pouvoir constituant du peuple. Dia izay zavatra izay ny tanjonay mametraka an'izay satria hatreto mbola tsapa hoe ao amin'ny exécutif sy ilay législatif mifeny rehetrarehetra izahay tanora atao anjorom-bala. Ka toka hoe nampiaka-peo izahay ho fampatsahivana hoe niara-ny tolontsika. Izay tsy mandao hoe tsy niara-ny tolona, fa raha tsy niaraka ange tsy tafity. Tadio fa président nanao rery 2023 tany Antsefa. Donc nisy ny Gen Z teo dia mifameno ilay zavatra. Koa maninona moa lasa hoe anjorom-bala izahay nangataka izay comité de pilotage, ministère de fondation fotsiny mihodinkodinao miaraka amin'ny FFKM nefa efa nampitabatabana izay. Dia eo izany ilay fanotsiana. Tsy hoe fanoherana fotsiny satria lazaina manohatra tsy manana traikefa izahay nefa mahatonga anay lasa niaka-peo tsy dia misy ilay fianoana. Ohatrany hoe andana fotsiny nareo manao concertation to dia alefany izany ilay tanora nefa ilay tanora manana hevitra. Tsy omena prise de décision ilay tanora fa cantonena ny anatin'ilay concertation. Ary izay moa olana iray ny raha anay tamin'ny MJS satria anisany nampisaratsaraka ny Gen Z ny nataon'ny MJS nanao ny CCJ sy ny CMJ satria izao ilay izy hoe izay tsy manana récépissé
tsy afaka manao fikaonandoha-pirenena ny azakazaka daholo ilay tanora nanao récépissé dia zahay tao amin'ny Gen Z ary ny sakanana tao amin'ny préfet tamin'izany tsy navelana nanao récépissé dia efa teo moa izany dia efa hoe fa tsika ave izany no sakanana iteny sa ahoana mangataka indray zahay amin'izao hoe ahoana ilay comité de pilotage ahoana ny comité d'organisation mbola misy sakana ao ministère de fondation. Bianco Paradis manoloana an'izay hoe firosoantsika ny amin'ny tena fanavaozana izay. Ie, ny zavatra tsapa aloha izany hatreto izany ho anay izay ataoko hoe sady manaraka akaiky an'izay raharaham-pirenena izay ma hoe ny any amin'ny resaka sosialy foana ilay tena hitabatabana sy ohatran'izay edivana amin'izay fiainam-bahoaka izay dia mahita hoe miroso tsy kelikely sika be dia be ny mety lesoka teo aloha mbola tsy vita hoe ndray andro izany fanavaozana izany fa ny zavatra hita aloha izany nandritran'izay ataoko hoe efa bolana izay dia nisy zavatra nisongadina izay isana faly ohatra hoe fanatsarana ny karaha-mampiasa izay tsy vita tao anatin'ny fotoana ela be eo ihany koa ny fahaizany fitondrana mitazona indrindrandrindrana izay vidiny entana eny an-tsena izay ary indrindrandrindra ny ezaka ataony mpitandro filaminana izay veriko lehibe ny fiarovana ny vahoaka raha ohatra ka hoe ny zavatra misy no jerena tena samy miezaka manao izay azo atao rehetra amin'izay atongavana amin'izay fampandrosoana marina ny fanavaozana marina ho tsapany rehetrarehetra izay etsakilany anefa dia zavatra hita raha hoe ny mpitolona rehetrarehetra tsy ho afaka hiditra ao anatin'izay gouvernemanta izay avokoa raha ny tena marina fa kosa tokony samy andinika tsy voatery ao anaty fitondrana no hoe miditra ao izay vao afaka miasa ho anay moa efa zatra firy taona ny teny foana tsy ngambany izany ngambany ataoko hoe tsy haiko fa za manokana tena tsy dia izay toerana izay loatra tsy dia izay toerana izay no antony hitolomako fa hoe misy asa be dia be ivelany hoe ao anaty fitondrana tokony atao maika tsy mijanona eto Antananarivo ihany fa mba tsara ihany mba mivoaka kely ny fatra Antananarivo mahita hoe tena misy asa miandry maro be manderina Madagasikara indrindra amin'izay fanatsarana ny fiainan'ny mponina izay ka tsy mendrika korotana intsony isika fa tokony fampiresaka hifandinika misy iray aman-dreny napetraka ny ekeny rehetrarehetra eo mampalahelo ihany raha ohatra hoe ny antsoantsy hoe izy no filoha dia rehefa avy eo nefa ny lasa hoe mikorotana ny ao anatiny ao ohatra lasa mieritreritra hoe fa te-apody an'ny filoha teo aloha ve zany mpitolona izany lasa sary-piaro indray aho hoe fa nahoana moa no kitikitihana indray ilay olona napetraka teo nefa teo any ady tsy nirarahina fa hoe tiany anay dia tafiditra indray ilay olona dia hoe ataovy indray izy ampianjera azy mampalahelo izany ohatray hatrany hatrany izany ilay fiainam-pirenena dia potika tanteraka sosialim-bahoaka tsisy mijery fa ny tombotsoa manokana ny intérêt any tsirairay avy no ohatran'ny hoe izay ny fototry ny olana izany eto Madagasikara tsy misy tena hoe manana fahavononana izay anatsara ny fiainam-bahoaka izay eritreritra ilay tena fijalian'ny mponina hoe inona ilay niandrasana taminy efa namaly ohatra fitondrana ozy teo ny amin'ny fampiakarana izay farim-piainany ny mponina izay misy akony be dia be rehefa mba miakatra ny karama dia mba manana fahefa-mividy afaka mampiasa mpanasa lamba eny amadinika eny ohatra ny mpiasam-panjakana sy ny sisa dia hifandrombonana ilay izy andao hifanomentanana amin'izay fa amin'izay korotana izay tena mahamenatra olona za tena menatra hoe ireo nampidirina ilay filoham-pirenena ankehitriny filohan'ny fanavaozana moa izany tena hitako hoe miezaka mihaino sy mandray ny rehetrarehetra mihitsy tsy mifidy olona mihitsy izy fa tena hoe miezaka mihaino dia angambany andaontsika hiaraka iombina amin'izay tena fijerena hoe inona ilay tombotsoam-bahoaka aok'izay ny ady fa reraka ny olona tena reraka ny olona mijery ny ady la politika. Tambola Michela satria nambaranao teo hoe éviter les erreurs du passé hoe manao be marenina tsy tokony manao an'izay eto nefa atsika eto ambonin'ny plateau eto maheno fitarainana hoe ohatra misy karazana fanilikiliana tsy misy fiainonana atao an'ireo mitolona tamin'izany fotoana izany sasatsasany sasany moa
hita ihany fa tafiditra ao anatiny izay manao no miefijeron'izay hoe mety misy ve izay fianoana na tsy fianoana ataon'ny fitondrana amin'izao izay. Ny hoe izany miaino na izany tsy miaino aloha tsy afaka mamaly an'izay satria tsy fantatra hoe ny defa taiza le tena fangatahana na tany amin'iza fa izay indrindra ny tiako mba saika nangataka 30 sekondra mihitsy ny ateo anontany anao hoe tena hoe na ilika ve sa nanava-tena koa le izy tiako tena ho marianao tsara zany avahanao tsara hoe ina le zavatra mahazo satria samy tanora zao tsika sy ianao mety mitovitovy taona tsika fa ary samy mitolona dia ie dia ny tiako hiaviana zany hoe par rapport amin'ny parcours mialatsiny aloha amin'ilay vary amin'anana kely fa tiako hoe tonga dia misosa tsara ilay ady-hevitra hoe nanahoana ilay parcours ihany koa ny jerenao anatin'izay mety izay mahatonga ny zoky ihany koa mety miteny antsika tanora hoe mbola tsy vonona tsy ampitraikefa sy ny ohatran'izao hoe taiza ho aiza parcours rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny parcours politika ny parcours akademika eo ihany koa le hoe taiza ho aiza tao anatin'ilay tolona tsika no niditra ary inona tao anatin'ilay tolona mihitsy tena zavatra nindrasantsika raha androany ara ve zany zao no atao ilay fifidianana député dia firy amintsika tanora reto ny afaka hilatsaka vonona hilatsaka ary ho lany fanontaniana zany izay raha atao androany ny fifidianana be ny tanàna dia firy amintsika ilay tanora ireo ny rotsaka fidiana manana programme an'asa manana projet de société manana ny fahaiza-manao hiatrehana an'izany za tsy miteny hoe tsika tanora rehetra ny tsy vonona fa ho iaho hoe hatraiza ny fahavononantsika tanora satria efa betsaka ihany koa ny tanora tazako any anatin'ny sehatra samihafa any tsy voatery ao anatin'ny androm-panjakana ihany araka tenen'ny namana haingo teo fa misy ihany koa any anatin'ireny société civile reny vao tamin'ity herinandro ity mihitsy ny azo ao nanatrika ny fanokafana ny andiany manaraka indray amin'ny fampiofanana tanora amin'ny resaka leadership politique zavatra toy izany zany ilay fiomanana tena tokony ataontsika dia aiza ho aiza raha ilay fahavononan'ilay tanora dia inona marina précisément ilay zavatra endrasantsika mba ahafahana mahafantatra hoe aiza ny tokony antefa ilay tena fangatahana vitany hoe manao conférence de presse ve tsika mitovy amin'ny fanaon'ireo lazaintsika fa efa zatra mpilalao politika ireo fa sao dia koa tsika afaka manao approche hafa koa ny anatina plaidoirie samihafa ary apresiako ny tanora zao dia ny miomana ny anatina législative amin'izay tsika mba afaka manao mifidy lalàna afaka mampandany lalàna afaka manao tolo-dalàna afaka ihany koa tsika mamolavola lalàna mitondra ny feontsika satria efa hitantsika fa hatr'izay tsisy miaino ilay mitabataba fotsiny tena hoe efa ela be aho zao na sensibelasy abrahama miteny eto antaona maromaro izay fa hitako hoe limité ny porté an'ilay izy fa mahatsapa zany fa amina sehatra samihafa tsika afaka manisy impact kokoa dia izay zavatra izay zany no tsapako hoe mila hiomanantsika tanora mandray ny lesona azo tsoahana amin'ilay izy zany miezaka positive an'ilay izy satria efa tsy any amin'ilay fotoana fifanenjehana zany zao tsika efa tsy tsika intsony zany ilay mpanohatra zao dia miova ilay langage fa fidèle kosa nefa amin'ilay concept sy ilay idée efa nentina teto foana ilay hoe enoana izay zavatra azo enoana izay zavatra azo raisina fa ihany koa tsika miomana amin'ilay izy moa ve isika tanora niomana hitondra n'izay feontsika izay amina sehatra avoavo kokoa ohatr'izay ohatra teratera be nomeko izay hoe saoty ve zany se raha atao rapitso ilay fifidianana dia vonilatsaka député ve ianao zany ohatra ngamba ny ovaliako ianao aloha par rapport amin'izay ny resaka fifidianana aloha raha miresaka tsika ao aorianany le période lalovantsika izao resaka fifidianana zany andraso aloha valiko tsara ilay izy misy tetiandro napetraka ao izay vao tonga ny fifidianantsika ary mandritra ny tetiandro iny tsika mametraka cadre tsara ahafahana migarantira fifidianana madio moa ve le cadre misy atsika amin'izao satria ao anatiny io mantsy zahay le miady hoe le zavatra misy amin'izao ve ahatongavana any fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka mila petraka kanefa le rafitra misy tsy atokisany vahoaka ary mandangia ianao fa izay no zavatra nitakiana akoatra ny sosialim-bahoaka ny resaka sosialim-bahoaka tato ekeko fa misy ezaka atao ezaka vonjo maika ahafahana mandrindra an'izay ekeko fa nidina mividy-bary fa valina fidinana fiakarana raha mijery ministre ny commerce tsika iverenako mantsy eny rehefa fa atao amin'ny templato moa ve zahay vonona raha hiteny miteny anao hoe azo ravana reo assemblée nationale reo sy ny rehetrarehetra reo raha misy volonté suivant l'ordre constitutionnel manaiky ve ianao amin'izay fotoana izay satria tsika mantsy matahotra an'le hoe alohantsika tsy voaka amin'ny ordre constitutionnel alohantsika tsy miditra transition fa manjary tapaka amin'ny famatsim-bola
nareo ve manaiky hoe misy moyen ahafahana miditra ordre constitutionnel avec un peu de volonté politique zay mifanontaniana petrako aloha satria anareo HVM anisany tena miresaka momban'izay resaka fifidianana izay ihany koa. Misy zavatra maromaro aloha tokony averintsika mipetraka tsara eo ambony latabatra ny ady-hevitra amin'ny raharaha-pirenena. Ny mpanao politika satria mpanao politika no miresaka eto, ny mpanao politika dia mijery lafin-javatra maro ao anatina fitantanana firenena raha tena mpanao politika. Fa ny zavatra anankiray zany zay entina ao anatin'ny ady-hevitra eto amintsika zany amin'izao fotoana zao ny ady-hevitrintsika efatra eto dia hoe enina menada eto dia hoe tena ilay fanovana tena izy ve izao andrasan'ny vahoaka izao makany amin'izay manko le ady-hevitra tsinona sy mitarika any amin'izay zany le ady-hevitrintsika hoe makany amin'ilay tena fanovana tena izy. Dia ho an'ny tanora le izy mety mamaly zareo hoe tsy mbola izay ary mety izay ny anton'le natonga ny ZNZ nanao an'le fanambarana fa aminay fomba fijerinay HVM zany izahay tsy miteny hoe tena izy na hoe tsy tonga lafatra fa lalana makantsika mandalana mandeha antsika azavaiko le izy rafitra misy aloha ao anatin'ny fitantanam-panjakana dia tsy maintsy misy ireo lay rafitra ataontsika hoe mpanatanteraka ny rafitra mpanao lalàna ary ny rafitra zay mpanara-maso amin'ny resaka any amin'ny fitsarana mpanao lalàna sy ny mpanara-maso zany any amin'ny parlement dia izao izahay mametraka an'izay ary ny HVM dia nijoro tao anatin'izay hoe ao anatina ara-dalàntsika raha rahanareo ny tantaran'ny HVM dia nanaraka ny ara-dalàna tao anatin'izay na ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena aza ny firenena dia nanaraka ny ara-dalàna foana ny HVM. Dia izahay zany tsy miteny hoe raha ravatsika io ary zany dia inona lay zavatra ho asolo azy fa zao ny olona ao anatin'ny fitantanana ny olona zay ao anatin'lay rafitra azo ovana fa lay rafitra zay ametrahantsika ny fitantanana ny firenena izay no tokony ho jerentsika tsara hoe inona ary lay rafitra zay apetratsika efa nanao an'izany nge tsika efa krizy marobe nge nalalovantsika dia nravana daholo ny zavatra rehetrarehetra ndravantsika daholo ireo androm-panjakana dia nisoloana zavatra hafa rehetra fa nakaizitsika miverina ihany le krizy zany hoe tsy any amin'ny rafitra zany aminareo no olana za tsy miteny aloha hoe any amin'ny rafitra ny olana fa izahay zao niteny teo hoe io rafitra zay ametrahantsika ny resaka fifidianana sy ny karazany io efa niventesiny HVM foana hoe mila amboaritsika io hatrany amin'ny resy fifidianana sy ny karazany zay ahafahantsika tonga ny amina fifidianana tena madio ary ekeny rehetra fa izao raha mijeritsika amin'ny fomba fijery ankehitriny zany dia zareo aty amin'ny fihetsiky ny tanora moa zany mivoy mafy an'izay hoe raha vao daholo ny zavatra rehetra fa mahita kosa nefa zahay mametraka fanontaniana zany zahay hoe raha oravatsika ary ary apetrako amintsika rehetra fanontaniana inona no asolo azy dia anao inona tsika zay zany le fanontaniana apetraksika zany zao hoe sanatria ve zay monko fomba fanaovanay politika amin'ny hoanay mpanao politika dia miteny hoe zara gâteau izara gâteau ndray vitsika dia samy hozaraina gâteau daholo dia samy manana gâteau ndray dia hipetraka aminy dia miverina amin'izay lay zavatra efa nandehanareo daloha teo foana paradia zara gâteau ndray ve hony zany tsika sa resaka zay le hoe fandaminana tokony atao maika mampimenimena zay resaka lisym-pifidianana ny resaka fifidianana za aloha hatramin'izay nahatsarovako saina ohatra mbola tsy nahita manaraka tantara ihany ohatra mbola tsisy an'izany hoe fifidianana tena ny ekeny rehetra zany fa fifandaminana nisy hatramin'izay zay aloha za mbola tsy nahita an'izany mihitsy fa tiako tenenina zany hoe miteny zandriatony amin'ny resaka hoe tokony horavana ny panina sy ny filoha miaraka foana ny zavatra misy any ataontsika hoe raha andeha hifanohitra isy zava-banina ve eto amin'ny firenena zay zavatra anankiray raha hifanohitra foana dia
Zay zany a no tsara jerena hoe alohantsika anaty filaminana manana mpitondritsika hoe efa napetraka miezaka maneho ny hevitra fa ny resaka ataoko hoe fambolena n'izay mety krizy tsika mbola anaty krizy a dia mbola andeha ho ampitsika trotraka le vahoaka mihitsy zany tsara jerena hoe tena mijery atsika sur plateau izy a amin'ny ady sy ny vaovao vetivety azafady a manaraka ny vaovao sy ny sisa dia ady foana tsisy filaminana antsika zany zao raha zany eo amin'ny toeranareo GNZ za moa zany tsy tao anatin'ny GNZ ary tsy izay mihitsy fa za tena niezaka mihitsy satria efa tsinjoko zao zavatra zao efa tsinjoko mialoha hoe tena ho ratsy ity tantara ity ny antony a saika mpanao politika efa naona taona maro ny tena be dia be nanodidina teo nandrisika ny tanora zay everiko hoe tena rariny be zay fitakian'ny tanora zay kanefa ny fatsinjovako mialohany zao zava-misy zao na tonga tena hoe aokaresika mba anaja tanteraka ny rafitra zay mijoro androany indray zany io ny eken'ny ACC ny fitondrana mijoro a dia manohana ny ara-talàna le rafitra efa mipetraka za zany atreto aloha zany raha za zandria tsy miombona amin'izay fandravana zay a andao ataontsika satria tsika inga tsy manana fotoana ely hoe hijanona atao anatiny ty tsy haiko tetezamita sa inona moa zany tsy haiko tsony a dia tsy manana fotoana ely tsika nametraka ny tao amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenona hoe tokony ho roa taona eo ihany aiza ho aiza zany tsika zao amin'izay fanomanana zay a aiza ho aiza amin'izay fanomanana zay ny zavatra hita ohatra ny mbola misafotifoty be ny any a tokony ho tonga saina ihany satria mimitatra le sanatrian'izany ho lasa 5 taona eto tsika dia vao maika sahirana mety misy manana tombotsony amin'izay zavatra zay fa tena tokony ho izy zany a dia hoe andao atao zay anaty filaminana ny ahafahantsika manatanteraka izay fifidianana zay andao jerena izay marimaritra iraisana isiny izay fitoniana zay tsy afaka anatanteraka fifidianana raha mbola anaty korotana dia andao a ifampiena andao a tena ifantoka tanteraka amin'izay fiampitana makany amin'ny fifidianana zay. Maromaro fanamariana teo a. Misy fanamarina kely moa zany amin'ilay hoe mpanohitra foana. Atao ngamba hoe misy jerena koa le resaka mpanohitra foana le ny tenany hoe miaraka ny mpanina sy ny président. Tiako tenana amin'io dia le séparation de pouvoir tadio fa contrôle foana ny législatif raha manarakefa foana ny exécutif ny législatif tsy maintsy misy zavatra tsy ho hita ao ny olanay zany amin'izao tsy le fitondrana fa le rafitra misy averiko foana hoe ahoana moa ny atokisanay assemblée nationale nandritry ny 19 taona tsy nanao ny asany iza no miteny hoe tsy efa misy kajikajy any ao zany le zavatra ray mila tandremana aloha le kajikajy politika ao ambadiky n'iny satria teo zao vao mipetraka le président dia niala ny kravatany sasany le mangamanga ny ova menamena ahoana ny fomba atokisanay olo loatra zany ahoana ny fomba atokisanay olona ny HCC zay ny teny hoe tsy mitombona azo ekena fa tsy mitombona anisany natonga an'io dia vao tonga le président dia hoe aloha apetraka ianao fa zay pouvoir régulateur ary zay ny tenenako hoe raha pouvoir régulateur ny HCC fatany fa mangataka teny akanja hoe raha vao reo androm-panjakanareo assemblée nationale ohatra manana volonté ve ho any assemblée nationale sy ny HCC ho tombontsoam-bahoaka raha tena mijery an'izay izy ataontsika hoe nécessité jugée impérieuse zay zavatra zay satria misy tanora zany eo mbola leny tolona mbola manana frustration ka raha mitondra zavatra za tsy teny hoe mety za aloha tsy maniry ho tonga amin'izay fa sarotra ihany nigerena an'izay escalade zay raha mitohy le frustration na ninona ny HCC sy ny assemblée nationale raha nanaiko hoe na ohatra hoe démissionna na ohatra hoe andora angala anciana le article 161 sy ny 162 ao anatin'ny lalam-panorenana révision de la constitution afaka natao zany fa zay ny tenenako hoe tsy manana volonté reo hijery ny long terme ho an'le malagasy fa avy hatrany dia calcul politique hoe aloha tsika hiaraka ato rehefa miaraka ato tsika amboarintsika eo le constitution amboarintsika eo le lampifidianana marimaritra iraisana irzao marimaritra iraisana politique zay satria le tanora zao sady tsy any anaty comité de pilotage ny refondation misy namanareo zao nahazo toerana samihafa ndraso aloha ahitsoko kely zay ny exécutif le fitadiavana toerana fa tsy fandraisana ndraiky sa dia ahitsoko koa le atso hoe izara gato mety any amin'le resaka CTCST ny eritreretin'ny olona matetika zay raha mametraka assemblée constituante dia enda amin'ny té de session to dia mifafa zany reo avantage miopapana rehetrarehetra reo fa olona tena tia tanindrazana nipetraka eo ary misy moyen anisan'ny document napetraka any amin'ny SADC zay zavatra zay hoe
alefa so raha ohatra le article 161 162 pouvoir régulateur ny HCC l'ancienne iny raha tena tia tandrazana ny assemblée nationale fa tsapany hoe mety teraka olana ny fitakiany hoe raha vao ny rehetrarehetra dia nalefa io tao amin'ny chambre dia mivotena dia namoaka loi constitutionnelle mametsaka an'izay ravitra rehetrarehetra zay loi constitutionnelle supra tsika zany amin'izay dia misy référendum iny lavalava fa tena manaraka ny ordre constitutionnel afaka koa nefa tsikany ary zay ny olako amin'ireo fondation mifangaro be ny concertation ao zany misy raha ny tena marina tokony isy aloha ny pré-concertation mifampiresaka tsara zany tsika hoe reto tanora reto angesy ny vahoaka tsy matoky an'ity ravitra ty ahoana ny azahoantsika feuille de route verenako amin'izay le feuille de route le feuille de route tsy voatery hoe accord politique fa hoe planina structure ny ataoko hoe rafitra mantsy misy anankiroa ndray système ndray structure jerena aloha le structure atokisan'ny rehetrarehetra mipetraka le structure zany amin'ny alalan'le pré-concertation dia mifanaikytsika zay vao miditra amin'le concertation pour la restructuration na hitsiko foana hoe iny indray le concertation mikasika ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana mandeha iny concertation iny iny moa zany ao anaty calendrier fa somary mitovitovy amin'izay concertation sectorielle avahana tsara zany reo satria ny olona koa no concertation raha sady ataonao sectorielle izy no ataonao constitution takatry ny sainy ve zay be dia be zany le lafiny teknika azo resahana efa averiko le fanontaniana hoe manana volonté ve le assemblée nationale hitsinjo vahoaka malagasy matoa mibody ny toerana eo ny assemblée constituante tsy andamy vola indemnité de session manana volonté ve le HCC article 161 162 loi constitutionnelle milamina ny rehetrarehetra na pré-concertation mamoaka an'le structure milamina ny rehetrarehetra misy document partagéné tamin'ny sadaiko fa mety mbola anaovaka émission hafa mihitsy ilay izy manazava tsara hoe ty le lalana ty le calendrier tsy aloha ve tsika tsy mainka mametraka zavatra mifototra tsara toy izay hoe ndao anao élection nefa le zavatra tsy mifototra ny tanora tsy tafiditra fa lazaina tsy manatraikefa atsoko frérot hoe fatany ve io article 161 162 io vonona ve ozy ianao zahay io mivalina fotsiny manjary very rehefa avy hoe nareoreo le nitaky reo ve zao ohatra hoe amena mahazo toerana omena toerana dia manaiky za zany zao misy zavatra tiako apetraka tsara ao anatin'le ady hevitra ny hoe isika ary ve raha ohatra ka miditra ao anatin'izay fomba fijeriny zareo zay dia tena mahavaolana ve zay zahay mahita amin'ny anarany ASVM ao ny tenenako eto hoe mahita izahay hoe ireo lay everiko fa na ina moa ady hevitra napetrakatsika hoe tondrozotra io ve sa feuille de route io sa i chronogramme io fa raha ilay chronogramme zay apetraky ny fanjakana kosa dia hitatsika fa mandeha ho any amin'izay fokonandoha zay ary zao fomba fijery ny fokonandoha no mamaritra an'izay rehetra tokony avoaka tena inclusif ve le fokonandoha mandeha amin'izao ny inclusif sy ny hoe tsy inclusif mety tsy mbola zany ny adihevitra fa ny hoe inona ny lalana hitondrana le fokonandoha dia za mahita hoe ny anjara asan'ny ministera ny ministre-mpanjakana moa zany zavatra any zay manena zany any amin'ny ministre-mpanjakana fa izao raha ohatra tsika ka ametraka zany ametraka hoe izao tsika dia horavana daholo aloha ny zavatra rehetra dia rehefa avy eo manao fokonandoha ve sa manao fokonandoha aloha dia avoaka ao anatin'ny fokonandoha daholo izay hetahetatsika ary zay ny anisan'ny fokonandohan'ny tanora satria ny tanora tao anatin'ilay fomba fijery zay ao anatin'ilay izy ny fihetsiketsehana be indrindra dia nomena sehatra ny sehatra ny tanora anao an'le fokonandoha hoe avoary ny fotoana amin'isy vao ilikilika amin'ny tatiavana récépissé zay afangaro amin'ny MJS koa ny politique nationale de la jeunesse ny concertation pour la restructuration afangaron' zareo ilay satria concertation sectorielle io donc mila avana tsara koa zay hoe aiza le concertation pour la refondation zay nangatanay hoe asihoan'le conseil militant des jeunes reny le olona tsy nahazo récépissé reny le olona ny tolona reny le mahita hoe ny
azavady a ao anatin'ny itsy io a radiso tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra zay ny daty mety mialatsy alako tsiny fa tsy tadidiko tsony a nisy an'ilay hoe cercle de réflexion des jeunes zay rafitra anankiray zay apetraka teandray fotsiny aiza ny pouvoir de décision anatin'le cercle andraso aloha raha mametraka tsika ny hoe cercle de réflexion eo indrindra manko zany zao ny ametrahantsika ny hoe ahoana ny fomba ahafahan'ireo lay rafitra napetraka ahafahan'ny tanora misehatra indrindraindrindra ao anatin'le izy za tsy miteny amin'ny anarany MJS eto akory na ny ministère de la jeunesse et sport fa miteny amin'ny mampanao politika fa mijery kosa hoe ahoana ny ahafahan'ny tanora de efa misy an'izay rafitra zay isika tanora mety mafana fo be ny tanora normal zany satria tanora izy zay mihitsy izy ary raha tsy mafana fo izy a dia tsy tanora fa rehefa mafana fo kosa dia misy zavatra zay apetraka tsara ny adevitra ao anatin'le izy ka za zany mametraka hoe anao fokoanandoha aloha isika fokoanandohan'ny tanora fokoanandoham-pirenena dia rehefa mivoaka ao anatin'ny fokoanandoha ny zavatra rehetra io ho anay ASVM dia mipetraka hoe reto ny lalam-panorenana mety amintsika dia ataony safidy mety misy safidy maromaro hoe reto daholo ny tokony mety ao anatin'ny lalam-panorenana zao ny tolo-kevitra samihafa zay mipetraka dia misafidy ny vahoaka hoe ity ny mety amintsika dia andao ary ity ny atsangana ho faranako ny hoe mahakasika an'izay hoe makany amin'ny sezay satria tsika senao zao tokony hifanohana en tant que père fa nefa tsy maro misy contradictoire be ilay zavatra mitranga dia tsy lasa tsy afaka manohana anao a dia nefany a angamba mety any amin'ny sehatra hafa tsika afaka fanakalo hevitra sy mifampizaratra ekefa fa nisy zavatra nyteneniko izay teto volana vitsivitsy tao alohan'ireny tolona reny hoe ny tanora tokony miditra anatina structure mbola tsy nisy resaka Gen Z tamin'izany a tadidin'ny Sibela sy Abraham tsara izay émission izay teny ateto hoe ny tanora tokony miditra anatina structure manohana ny kombany ny tolona tiany atao tolona momba ny tontolo iainana ve momba ny zonivehivavy ve momba ny politika ve ny tianao atao dia midiry ianao anatin'ilay sehatra tokony hisy anao mba hanana n'ilay pouvoir anankiray voalohany indrindra dia ilay maneho hevitra aloha anatina structure anatina rafitra ny faharoa dia ahazo an'ilay pouvoir de décision araka ny resahanao teo rehefa tonga amina sehatra hafa anankiray indray mba tsy isian'le hoe rehefa tonga fotoana ilana azy ohatry ny androany dia récépissé ny blocage anticiper zay ny zavatra anankiray ny faharoa dia ny hoe nanazava ny zavatra rehetra nazavanao teo dia mbola manapirofo any maha-manan-danja n'izany hoe olom-boafidy hoy ianao hoe body toerana tsy lany mandat izy a marina fa misy texte maro samihafa mety afaka anaovana manœuvre fa tsy lany mandat izy ny sénateur zao tapitra mandat barakay tsisy afaka mibody zany dikan'izay raha toa isika ka te hanana an'izay pouvoir izay dia averiko indray miomana dia mirotsaha ho fidiana ary izao izay halany fa raha isika koa manao an'ilay soutien par les pairs andresahako teo tsika tanora ny maro anisy tokony ho lany zany ny tanora milatsaka famboary tsara ny stratégie ataovy tsara ny approche toy izany koa ny vehivavy ane ka atsasa manila ny vahoaka fa maninona ny rehefa mirotsaka ho fidiana vehivavy dia vitsy ny lany deja aloha efa vitsy no mirotsaka ka isika io zany raha te hamaolana amin'izay hoe te hitondra te hahazo an'izay force na décision zay pouvoir de décision zay dia mily tsika miditra ao anatin'ilay rafitra mbola tsy hidirako aloha ilay contexte be dia be fanomanana an'ilay fifidianana tout est politique iny le fandresahako société civile manana ny rôle izy amina resaka plaidoirie manana ny rôle izy amin'ny resaka fampanenoana lakolosy manana ny rôle izy amina resaka alerte maro samihafa mavisa-danja be ary ny olona any anaty société civile afaka mirotsaka ho fidiana mihitsy satria atao amintsika aloha mbola azo atao tsara mirotsaka amin'ny hoe tsy miankina candidat tsy miankina amina antoko politika hatreto aloha mbola izay ilay izy tsy haiko raha iova izy rehefa mivoaka avy any ny hoe izao indray ny lalam-pifidianana vaovao fa hatreto aloha mbola tsisy manakana izany ary maromaro ny olona mpitantana association
fikambanana reny no lasa mirotsaka-kofidiana ho ben'ny tanàna conseil municipal ary lasa forcena propagande indray arany reny avy eo rehefa manao campagne izy rehefa manao fampelezan-kevitra izy le zavatra nataony tamin'izany zay ny tiako tenenina hoe midira tamin'izany any tsy ny teny hoe antoko politika ihany ny azo idirany fa na association rehefa mitory an'ilay tolona tianao atao ahafahanao maneho an'izay zavatra zay amina sehatra anankiray misy rafitra dia efa zava-dehibe zay. Ary hitantsika fa ny société civile dia pouvoir anankiray matanjaka be satria dia ao foana ry zareo rehefa manao zavatra société civile zao consulter foana isaky misy fakakevitra consulter betsaka aloha ny misy miaino maromaro ny karazana lalàna zao niainga avy any amina société civile niaingan'le izy dia noentiny ny député dia mbola miverina any amin'le hoe les techniciens propose les politiciens dispose zay zavatra zay aloha tena zavatra tsy azo hitovirana fa eto fotsiny tsika efa zatra le politika diabolisé be lasa naratsiana be zany moa satria ratsy tokoa aloha ny zavatra hitan'ny olona foana tamin'le politika fa atsika zao anatin'le miezaka mivoy an'le kolontsaina vao dia miezaka tsika mivéhicule an'izay hoe ina le tena atao hoe politika dia ndao tsika ironany amin'le tena hoe politika tena izy fa hitantsika tanora zany zao hoe atraizany limitin'le hoe miteny fotsiny za tsy tia manao politika fa za miteny fotsiny fa raha teanao zavatra ianao ohatra hoe za zao vehivavy betsaka ny lalàna mahakasika ny vehivavy sy ny zon'ny vehivavy mbola tiako mba ho atsaraina na ho amafisina na ohatra an'izay miteny aloha satria zay aloha hatreto no afaka ataoko fa raha mba tonga ve ndray androany any anaty parlementa dia ho sarotra amiko ny andeha nangananga tanana fotsiny amina lalàna fantatro fa tsy mijouer en faveur n'le zavatra hitolomako ohatra dia izay zavatra izay zany le mba tiako hitenenana antsika tanora hoe hoeto makany le izy ary vetivety farany sisany hoe maromaro ny tanora toantsika mbola maromaro ary ny zandriko hitako any anatina androm-panjakana any dia any koa dia efa niova tsinona le hoe talohantsika tany anaty Facebook any afaka miteny tahitahina raha tafakatra plateau ohatr'izao izay isorana nyreto mpanao gazety reto fa amin'izao rehefa mba tafiditra any anatina androm-panjakana any dia tena mandoda tabatra rehefa any anaty staff any rehefa any anaty réunion any rehefa mifanena amina ministra eny amin'ny couloir kopatanana ho an'ilay ministra vao mifanena amiko voaingana dia nomeko afatra mafimafy kely izy satria tsy miova ilay foto-kevitra hoe rehefa misy zatra tsy mety dia miteny rehefa misy kosa mety dia tohanana ilay izy izay zavatra izay zany tokony kolontsaina ezahantsika olom-pirenena volena ao anatiny. Izy fantaniko teo napetrako teo hoe raha omena toerana ve nareo le nitabataba reny manao ahoana ny mety hoana amin'izay fa ny anankiray koa vetivety hoe ny zavatra misy manko zao nikan'izay da ekipanareo teo aloha zao tena za tena mitenana hoe lasa aty amiko no mitaraina dia za lasa mandondona isaky ministera hoe ahoana zany zavatra misy dia zay mba nitaniko hoe manao ahoana zay rehetra misy proposition resaka proposition aloha nyresaka ianao hoe misy genocide be dia be mitaraina tsara ihany manisy historika hoe niarany tolona daholo ny genocide zay ny tao ambadika ny pejy fa avy eo nisy an'ilay genocide mipotra be dia be ny antony iny le ndresako teo le récépissé ao zany ny genocide le te-hijanona gardien de la révolution hoe tena hiaro an'ilay tolona ao ny genocide manana capacité hoe tena alora angatsika miditra exécutif tsofina rano zay te hiditra exécutif ao koa ny genocide opportuniste fotsiny hoe migafigafy eny dia menimeny eny tsy manana n'ilay vision mazava raha anytany zany ianao hoe raha misy te hiditra misy genocide kosa tsy maninona midira rehefa anao exécutif ianareo fa za le hoe gardien de la révolution tadiova ny zavatra rehetra na ny commerce raha io vidim-piainana io mbola hiverina hiakatra io fa situation exceptionnelle io fa ministre ny commerce koa mantsy zao forongany ekipa ny Edgar teo aloha ihany problème APM moa inona le nisy problème le zavatra zay io ministre teo aloha le state procurement Madagascar SPM fa janko eo iny hoe ny zavatra rehetra na commerce io na firenena io rehefa tsisy le fifampitokisana andeha ve fa merenana le fifampitokisana ampitondra sy ny vahoaka zany le tanjony eto ny vahoaka nefa nanao micro trottoir zahay momba ny assemblée nationale be dia be no mitena tsy matoky an'io zay tsy mahavita ny asany io misy indray tena hoe inona moa le assemblée nationale any koa le éducation zavatra hafa indray aloha iny dikan'izay na alohan'ny concertation tokony manao conscientisation aloha tsika zany zao tsy tena voaresaka le olona oui fa zay anisany hoe misy mila mafisina zany fa le fifampitokisana dia fifampitokisana io article lazaiko anareo io zao raha tena hoe mitady an'izay le pouvoir régulateur ny ACC mety afaka mipropose nge izy président misy an'ity article ty président sao dia jerena ny amirenana ny fifampitokisana amin'ny vahoaka
ny assemblée nationale hoe raha sincère izy a tsy tian'io marina fa mbola tsy lana mondany a fa averiko foana ho ala izy le fifampitokisana mbola ao ve le fifampitokisana any zany le problème eto fa tsy le hoe lany monda sa tsy lany monda za d'accord am'le mila miditra structure fa hoe atraiza le structure inona le structure nangataka structure zao zay hoe lora ngamba hiditra am'reto comité isan-karazany reto fa cercle de réflexion menana hoe ndany lisa mieritreritra ao ary mieritreritra ao zay dia izy mi-garantir hoe tonga ry le zavatra donc mila olona zany zahay fantana marina nge teo erzo hoe iza le niantefan'le fangatahanareo le fifampiresahanareo sao dia hoe eny amin'ny conférence de presse fotsinareo no mitabataba nisy lobbyinina maromaro efa natao za kosa ve dia pozin'olona tsy hanao lobbyinina fanontaniako tsotra raha zany fomba firesaka zany hoe efa nietudienay nge le izy efa mba niomany izahay dia nametraka fa mbola misy tsy haiko hoe iza no blocage ao aloha fa za mahita hoe misy olona blocage ny jeune mampiady ny PRRM sy ny jeune za misy fotoana tsy ny PRRM mihitsy io indray la herzo le anakorotana iza indray lesa mitady grève zany le 16 zany hoe président tsy nanao resaka grève zany fa ny anahy linako io mazava e tsy matoky an'io rafitra io ny olona fa misy proposition ny azo atao e ary zay misokatra ny fifampiresahana tena tsoroko ary zay mahatonga ny mangataka hoe na tsika manao préconcertation aloha za tsy miteny hoe tsy hanao fikaonan-doam-pirenena fa mifampiresaka aloha atsona ny hery velona rehetra dao raha ngatsika ifampiresaka ataoko hoe sépareko li zany ho azahoan'ny olona anazy rehetrarehetra apetrao tsara zany hoe préconcertation aloha ty alohan'le concertation ngeza be aty a tokony mirafitra tsara hoe zavatra rehetrarehetra le rafitra atokisan'le vahoaka fa rehefa tsy atokisan'le vahoaka le rafitra mipetraka eo fa aveza kosa ary tsika ny amoakan'le rafitra avetsika ny amoakan'le rafitra fomba fijery fomba fijery ataoko hoe politika mihitsy zany fomba fijeriko zany a raha ohatra tsika ka ametraka ny hoe fahefan'ny vahoaka dia ny vahoaka lay etaetam-bahoaka rehetra zay teny akianja no avoakatsika ho lalàna ho rafitra amin'ny alalan'lay fikaonan-doam-pirenena préconcertation aloha hipetraka tsara aloha le reconstruction ao hoe concertation pour la reconstruction sy le hoe préconcertation pour la structure le andeha ho any amin'le fikarakarana satria le structure ange ho a le tsy atokisany zay le tiako tenenina tsy atokisan'le olona zany ohatrinay zao za ho averiko foana ahoana moa ny atokisako olona nanao mangamanga dia mivadika menamena palitaoana inona hoe tsy matoky any aingo paradis fa voafidy fait ohatrany ahoana nalany azy teo fa voafidy fotsiny indépendamment du fait ozy ianao fa voafidy fotsiny izy indépendamment resaka fifampitokisana aingo paradis ahoana ny ahafahana mametraka an'izay fifampitokisana izay amin'izao contexte ianantsika zao ny hoe amerenana ny fifampitokisana dia tena miainga avy any amin'ny mpitondra any ambony mihitsy tokony ho hitan'ny vahoaka zany hoe manahoana ny filaminany ao aloha raha ny hevitro manokana zany hoe tokony ho hita taratra hoe mifanaraka ve ianareo le mpitondra ao ambony ao tokony mahatsapa zany hoe ny zavatra misy dia ireo mpanao politika efa samy manomanomana daholo ny aty amin'ny côtéany a samy efa miroso tsikelikely mametraka sy manao propagande mieloha zay ny zavatra tena mamaika fa tsy misy tena mifantoka amin'izay fitantanana firenena ankehitriny zay le teneniko teo hoe tombontsoa avokoa aloha zao no mibahana sy tazana fa le ataoko hoe le flou zany ankehitriny tena hoe miady rery izy za zany mahatsapa an'izay zao ny antony tsika ninninona zavatra atao ny mpitarika ireo filoha mifandimby no afaka hoe miala fa le vahoaka le lazaina firongony ato ireo le firongony ireo ihany nametraka ny filoha rajorajonary mampianina teo amin'ny toerany TGV mamparadaholo nge no nalany azy natonga azy filoha-pireneny tsy niova reo ohatr'izay ihany koa hoe miala le filoha dia ireo vahoaka reo ihany fa tsisy hoe vahoaka any Israel nalaintsika anakatina ny hatrany Iran akory fa reo ihany ny eo dikan'izany mila manao manome ohatra tsara ny mpitondra amin'izay fandaminana ny rehetrarehetra zay elaoty le fanopanopana sy ny ataoko hoe fitaizana lasa malalaka be loatra zany zay zavatra zay mahatonga le goragora lasa tsy teny ohatra zao resaka any amin'ny tambajotra serasera fotsiny tsy afaka miala amin'io tsika na tiana na tsy tiana rehefa
nahazo ale fahalalana hoe ndao amin'izay ary dia lasa amitehana olona anankiray rehefa tsy tiako tena tonga dia endana alohany ministra fa nisy soa daholo mitotona ny rehetrarehetra androany dia any daholo no mikapoka ny rehetrarehetra lasa atao ohatran'izay zany le izy ka manimba tena manimba mila jerena mila gerena malakilaky izay zavatra zay miainga fa ny ampitondra misy andraikitra tokony ho raisina manoloana nizay everina hoe demokrasia tsy haiko moa le tena tiana hovizina ao anatin'le izy fa tena baranana izay tsisy firenena mandroso ao anatina tany tsisy fitsipika sy ataoko hoe zavatra tokony ho arahana zany mampalahelo mahita hoe iny ministra olo-mpanjakana ambony voateny ratsy anaovana eritreto hoe flou zao anaovana sary tahaka an'ireny malahelo mafy ny fo mijery le izy hoe maninona tena tsy maintsy tonga amin'izao zao ve no anabeazana zao ve ny anabeazana le taranaka ty aoriana hoe azo atao no mamadika sanatrian'izany filoham-pirenena ataonao sarina zavatra ohatr'ireny tahaka an'ireny ekeko any ivelany mety manao an'izay fa tsy kolotsaintsika malagasy zay mila tazomina raha tena te handroa zany jereo ny sinoa jereo ny firenena tretra mitazona ny anazy fa maninona zany tsika malagasy ny lasa hoe satria zay malalaka zay tiana atao raha voasambotra amin'iny za moa zany zao dia efa mijery ary nandraindraikitra mihitsy resaka compte fake miparitaka be dia be io captureko daholo satria zany isany anankiray fomba fiady ankehitriny zany mamorona compte fake dia andotona ny rabe iny dia ao daholo koa satria le vahoaka zay tena zay resaka fanabeazana tsy ampy dia avy dia manopa dia ohatra raha misy voasambotra amin'izay dia maninona tena io fa miverina le zavatra teo aloha izay miteny dia voasambotra fa tokony andray fepetra zany zay tompony andraikitra amin'rehetra hoe ahoana ny fomba hiarovana amin'izay satria efa vita re le zavatra nietiana teo ny andrajoelona ny filoha andrajoelona no niara-ny tolomanareo hoe ndana miala za aloha tsy nitolona ny fanalana azy hijoroako zany fa androany ary nametraka ny ACC hoe io le filoha ekeko io toanako io satria za manohana ny ara-dalàna foana ho fitsinjovako an'le vahoaka madinika ty ambany fa leo tanteraka ny ady politika ny fampitokisana no tiako ivona aminareo ihany koa anatin'izay ady hevitra izay hoe ahoana raha nafahana metraka ny fifampitokisana ny resaka fifidianana isika nareo koa nandritra ny taona maro nitako hoe aleo lalahm-pifidianana madio iarahan'ny rehetra manapaka iarahan'ny rehetra mametraka mba ahafahana tonga ny amin'izay hoe fifidianana hoe keny rehetra isika eo amin'ny resaka fametrahany fifampitokisana mihitsy zany tiako antanina aminareo zany izy namaly aloha eny ary tsy androany ihany tsy androany ihany ny zavatra efa nilazaiko ombienombeny ty le hoe raha ohatra ka misy ny zavatra tiatsika atao dia ny voalohany indrindra aloha dia ny rafitra fahany tsirairay avy maneho hevitra tena important iny tena manandanja be iny satria amin'ny anaran'inona moa ny ahafahanao miteny zavatra raha ifampiresaka aloha tsika zany dia mila mazava tsara hoe iza le ifampiresaka inona le ifampiresahana mba ahafahana hipetrahany le fifampitokisana rehefa zavatra tsy fantatra rehefa olona tsy fantatra mazava ho azy misy ny famailomailona ny ahiady tsy havanana sy ny maro samihafa be dia be ny fahendren'ny taolo izay tsy aritsika ka roa izany apetraka mazava tsara daholo inona rafitra fahany tsirairay avy miresaka inona izay le hoe en foi de quoi ny tenenanao zavatra anankiray satritsika raha le vahoaka telo amin'ny telopolo tapitrisany afaka miteny daholo mihitsy dia ho raisina tsirairay daholo mihitsy ny hevitra ny efa amin'ny fomba ahoana nefa ny ahafahantsika manao an'izay zay nga nisy in'le hoe misy olom-boafidy sy olom-bava-bahoaka tsika afaka mitondra ny hevitritsika sy ny ohatran'izay zay le hitenenako teo hoe voafidy izy nahoana circonstance nalany azy teo ary za ny teny teto tamin'izany fotoana izany hoe reo nge le manangananga tanana fotsiny an'le loi de finance dia avy eo izy miverina mitabataba eto indray hoe tsisy EPP-any amin'ny toerana misy anazy nefa izy nanangan-tanana nandany an'le izy fa ka ny fidin'le olona tany amin'ny ary izy dia ataonao ahoana manaraka fotsiny non zao le tiako tenena na tamin'izany andro izany ary dia nitovy ihany ny hevitra nitazomiko teto hoe ny fidin'le olona izy dia lany dia inona ary ny ataoko satria za mpanao politika anatina antoko politika didiny sy andraikitry ny antoko politika izao no manao éducation citoyenne ihany koa indrindrindrindra fanabeazana ara-pifidianana mahatsapa zany fa nisy lesoko atao hoe tsy voapita tsara tany ampifidiny hoe olona ohatry ny ahoana ny tokony hofidiana programa nasa tokony ahoana ny tokony hofidiana tsangan'olona sa tsangan-kevitra sy ny karazany maro samihafa zany hoe mila mafisina zany ny andraikitro amin'ny maha-olom-pirenena anatina antoko politika nanao prise de conscience tamin'izay mba tsy hifidifidianan'le olona
olona nangananga-tanana fotsiny zavatra sady tsy henony akory satria izy mety lasa nandehandeha tany ambadika tany dia rehefa maindraikitra fa nangana-tanana dia mananga-tanana izy avy eo any aminy tsisy an'le école akory dia veriny ety any izy miteny hoe tsisy école any aminy inona zany tiako aviana dia ny hoe ilay rafitra sy sehatra ifampiresahana zany a mazava tsara dia aoka izay tsy tafiditra ao anatin'ilay critère zany a tsy menomenona izao fotsiny izay apabetsaka indrindra ny critèren'olona tafiditra ao anaty mba tsy isiany fifanomezantsiny fa rehefa mazava tsara izay ary hitako tany anatin'ireny document be dia be niparitaka ireny efa misy ny finiavana mba hampiditra ny akamaroan'ny olona ao anatin'ireny ahafahana maneho hevitra efa nisy ho ao iny ny tety andro dia samy mijery eo hoe ato anatin'ity tokony hiditra satria ato ny amolavola lalam-pifidianana ato anatin'ity tokony hiditra satria ato mamolavola ny resaka rafitra sy ny structure sy ny tsy fantatra hoe inona mahalinanao fa mba tsy isian'le hoe tsika mitazan-davitra dia manakihana ty ivelany hafa ny teo aloha hoe tsy afaka niditra mihitsy ianao dia tsy manatsafidy akoatra ny miteny avy any alavitra fa rehefa afaka miditra dia miteny dia midira dia miteneny société civile ve ny misy ianao midira rehefa tonga ny fotoana iantsoana société civile andray anjara any anatina antoko politika ve ny iantsonanao dia midiry cercle de réflexion aloha misy dia midira ao dia ataovy mafy be ao anatin'ilay cercle de réflexion hoe zao ny takianay tanora rehefa tsy mety aminareo ilay récépissé dia mitedava indray raha zavatra hafa anankiray ahafahanareo manolo anazy ka azo ekena ilay izy izay zavatra izay zany mila jerentsika tsara lasa ifamely eto foana zany tsika nefa tokony dia fakasisa hofaranako ilay izy hofaranako ilay fanehoan-kevitra izay zavatra izay zany mitovy angeny ka mahazo ny tanora sy ny vehivavy izay ara sady tanora ny vehivavy doublement pénalisé zay ao anatin'izany zavatra rehetra izany fa miezaka ao anatin'izay misy eo teo amin'ny tany nila voda ihany no ny arenana eo amin'ilay misy an'iny problème iny ihany tsy maintsy ahafahantsika mitraka dia manarina an'ilay izy ka ahoana ny isian'ilay fifampitokisana mazava tsara fitsipy-dalao dia manaraka an'ilay fitsipy-dalao fa tsika koa tsy miandry exception foana fa io fiandrasana exception io sy traitement de faveur isan-karazany io foana koa raha tanora zany tsika dia tokony atao ohatrany ahoana ny invitation antsika vao ho avy tsika tsy haiko tokony atao doresy mangirangirana ve zay tsika vao tonga fa raha ilay invitation mitovy amin'ny daholo be dia tsy ho avy tsika satria hoe tsika tanora sinon tsika mahatsapa hoe vao ilika dia mbola tsy mivaliany sesa ny fanontaniako hoe vao ilika tsika sa manily tena dia ny hoe miverina fifampitokisana rehefa mazava ny fitsipy-dalao dia miditra ao anatin'ilay fitsipy-dalao ny rehetrarehetra ary tsy misy tapenam-bava ao anatin'izay raha mahatsapy ianao fa tsy natsoina tany anatina fivoriana mikatotrano ka ozy ianao hoe mila teneniko anatina conférence de presse dia manaova conférence de presse coopérative be ny mpanao gazety eto amintsika tena mamaly foana zareo rehefa atsoina dia izay zavatra izay zany hoe betsaka ny sehatra ahafahana miteny ahafahana maneho hevitra fa atao mpanajana dia structurena tsara ilay izy dia niteneniko teo hoe ataovy mazava tsara hoe izy any antefaniny any anaty conférence de presse nareo no miteny mety zay te handray mandray zay tsy te handray tsy mandray manohany zay tenen'ny temple zay fa misy zavatra tiako ho azavaina kely ao anatin'ilay izy ny zavatra mipetraka moa dia hoe ahoana ny isin'le fifampitokisana aty amin'ny setra politika no miresaka zany dia izao misy fotoana nihetsika reto ilay tanora teo tamin'ny voalohany dia nanilika ny mpanao politika zay tsy mila mpanao politika zay tsy mila mpanao politika fa tsy mety aminay mpanao politika le olona ny véhicule le message indrisy pratique politique le tena resaka tamin'iny dia zay le izy marina le izy satria ny fomba fijery ny olona ny mpanao politika tokoa dia ohatrany hoe mpanao politika mivadibadika marina zany misy olona anankiray miakanjo mangamanga androany raha pitso izy miakanjo volomboasary raha afaka pitso izy miakanjo menamena androany izy miverina manao akanjo fanavaozana normal le izy lay etsika ny fomba tsy lay normal lay fomba fivadibadiana fa ilay fomba fijery le tanora hoe tsy mila mpanao politika misy lesiko avy ety aminay mpanao politika le izy hoe mivadibadika amin'ny mpanao politika eo zany lay ametrahako an'le fifampitokisana fomba fijery dia hoe ahoana ny ametrahana rafitra tena mazava ametrahana zay tsy misy tsy vizokely amin'ny temple le hoe afaka milatsaka daholo ny olona rehetrarehetra fa tokony isy rafitra mazava hoanina mpanao politika ary zany tokony horesahana any anatin'ny concertation ohatra hoe asa hevitra zay alefako eto fotsiny izy hoe rehefa mazava tsara ny lalàna amin'ny mpanao politika dia hoe ianao rehefa miloko mangamanga
dia tsy afaka mivadika itsony ao anatin'le izy fomba fijeriko anankiray ty tsy mialatsiny am'ireo namana zay nivadika anankiray fa mialatsiny koa am'ireo namana izay tsy miankina ao anatin'ny olom-boafidy satria ilay tsy miankina misy an'ilay fitenin'ny ray aman-dreny be taloha le hoe géométrie variable lasa moramora am'le tsy miankina rehefa aveo atondrainy tsaratsara atondrainy metimety de lasa isika lay fanaovana politika eto Madagasikara zany mila renina de zay rafitra zay rafitra aloha raha ty amin'ny sehatra politika nyresahako de io rafitra io zany tokony hapetraka tsara mazava mba hifampitokisany vahoaka sy ny mpanao politika azadonoina kosa aloha tanora fa ny zavatra rehetra de politika ny fitantanam-panjakana de politika tsy afaka miala am'zany politika zany tsika ary misy rafitra politika apetraka mazava tsara zay vao mandeha any am'le tena fampandrosoantsika ao anatin'le izy ka za zany miteny eto hoe anisany mety andray anjara amin'ny fokoanandoha na tsy andray anjara fa efa hevitro zany andeha hodidinihana ny lalàna amin'ny fandrafetana andreo ray endrika politika sy le endriky ny resaka hoe tsy miankina sy ny miankina ahoana ny ametrahantsika an'izany mba hahafahantsika mamatotra naimpanao politika ao anatin'lay fifampitokisana zay le maleko elan'izay ngambany hoe alohantsika hiverina ho zaza am'le resaka raha misy zazakely nandray tantely de voatsindrona minoana nareo fa tsy andray tantely tsony fa maninontsika tsy mahay an'izay eo zany zao le reo ekena hoe voafidy izy o efa hitantsika hoe niraisana le maingo de nanindrona de navotsitra de mbola overenana ho raisina ve tsy aloha hoe jerena le rafitra mazava minoana nareo fa raha manaiky an'le lalana teo tsika hoe préconcertation mametraka zavatra na hoe le volonté politique ndao hijery an'le article reny mora kely to de mikombona ny vavanay tena sahako mitena nareo an'izany hoe io fampirasa zaho mahitsy be zay ny teneniko ny PRM za mahitsy za tsy hoe manohatra anao fa za mahitsy eno izahay ary mbola miantso aho hoe ndao ifampiresaka le fitsipy-dalao zao misy efa tsy mazava efa ianonareo hoe misy ny conseil consultatif pour la refondation présidence de misy ny comité de pilotage ao amin'ny ministère de fondation efa somary mifanitsaka ny rôlen'ireo mazava ve zany zavatra zany fa nitsina le anay ato satria zay raha miteny mantsy indraindray ny mitambajotra de hoe nareo tanora manohatra foana provocation mihitsy iny afahana mahazo an'izao zavatra zao de ohatr'izay zao efa somary mametraka fanontania zay hoe ahoana koa sy ty conseil consultatif ty zany inona androla nanontany any Vianney izy amona José Vianney hoe de ahoana zany ao ministère de fondation eo ihany io ka de eo le teneniko anao enao le niteny tary aloha hoe misy rafitra mpanantanteraka rafitra mpanao lalàna rafitra fitsarana le rafitra mpanao lalàna aloha eto tsy de atokisana raha misy rafitra mpanao lalàna zany ao mipetraka tsara tokony hoe avao amin'io rafitra mpanao lalàna io zao tokony hoe misy commission zany ao anatiny ao ohatra hoe commission pour la concertation de iny avy eo miara-molavola de manatanteraka fotsiny le exécutif fa le izy zay mahatonga ny olona ny kafima zao miteny hoe unilatéral sete ao ambony ao eliaga be vahiny no miteny hoe unilatéral de zavatra ty dikan'izay misy force na exécutif ao mbola tsy contrôler tsara zay zany le tiako tenenina hoe mila mamerina an'izay fifampitokisan'izay isika malagasy ahoana nahatongavanay zay za tsy mandaa fikaonandoha fa zarao tsara ho le izy misy rafitra eo natonga n'le hetsika le crise institutionnelle azadonoana aloha fa izao lalana lalovantsika zao tsy fitondrana everina fa hoe ara-dalàna fa ao anatina ataontsika hoe période zay lalovana le izy tsy mbola itsika zany am'izao fotoana zao tsy afaka mbola hiteny hoe io no izy itsika tsy mbola afaka miteny hoe tsy izy io fa mandroso makany am'ilay tena ho tonga any am'lay alalana mandeha any am'ilay repoblika fahadimy isika de ao anatin'izay zany izay tsika no manovan'lay na rafitra io na lalàna io na olona io indrindraindrindra zay koa anisany fitezana zay tokony atao amin'ny vahoaka ny hoe ifidy andranona satria bogosy ifidy andranona satria bogosy be ranona satria de iny bogosinay de mety be aminay iny de fitezana tokony atao amin'ny vahoaka
fa misy eny misy mety hoe misy lany fa tsy bokosy fa misy bokosy be ony le olona mpitondrany zareo dia iny zany satria na mety na tsy mety nataony de bokosy iny de fidina foana ka andrasiko ely aloha vetivety fa amarana an'le zavatra tiako tena hoe horesahanao anatin'izay hoe dikan'izay zany a misy fifamatorana amin'ny vahoaka io ny fampandehanana ny raharaha-pirenena famatotra amin'ny vahoaka le izy a ny fitaizana vahoaka zay ataonay mpanao politika eo fa eo ihany koa ny fandraisana anjara ny vahoaka ndraindraiky moa tsy hoe sanatria manana fa ndraindray hoe misy ampahany sasany miandry hoe efa ahoana ihany fa misy ty tena andraikitry ny tsirairay ao anatin'le izy makana telopolo sekondra anao dia hiditra amin'ny resaka valomarsa atsika alohany amaranana an'le resaka temple teo zany hoe voailika zay sa manily tena tadiova vao vita ny tolona dia efa nandeha ny resaka hoe ndana amin'izay ny train'izay da mianatra hoy zay hoe aiza moa zany le izy mangatak'izay hoe mangatak'izay hoe aiza le comité io zao teneniko anareo misy tsy mazava ny train'izay da tsy ilaina anareo ny comité de pilotage fanareo zaza fa za masamy teny amin'ny frérot hoe ndo anao débat dia jerenao iza le tsy ampitraikefa zay fotsiny kosa PRRM mivantany enao ny tanora fampiantso aminy fa oui enao ny tanora sambatra zavany zava tsy hoe zany tsy hoe tsy misy tsy misy mety eo za manaikan'izay sehatra malalaka anareo iteny fa misy cadre mbola tsy mipetraka tsara dia avy foana hoe raha nangataka ny mpitolona tamin'ireny nisy fandravana sy fanofandrafitra dia efa izay teneniko izay hoe misy lalana tongavana amin'io dia le anareo kosa le ndraisiny vetivety fotsiny sy bela zay ny ilana le dialogue enao zao ny tanora sambatra indrindra eto Madagasikara satria enao afaka miresaka PRRM direct mihitsy ny ary afaka mifampiresaka amin'ny andro samy olona no nitondra natany aloha akanisany nitondranao tany fa niresaka enao fampiresaka nareo fampiresaka fa tsy mifampiantso efa nisy fampiresaka dia efa fahasambarana koa fa eny ary hiditra kely amin'le valomarsa itsika sady efa maraparana ny fotoana ihany koa satria maromaro ihany koa ny efa voaresakintsika teo mikasy an'izay hoe raha-pirenena ny ankapobeny fa ny fanomezana lanja ny zon'ny vehivavy ao anatin'ny hoe fandraisana andraikitra sy ny sisa aingo paradis aminao manokana inona ny mbola hoe combat tokony mbola ataon'ny vehivavy maloana ny contexte amin'izao tena somary vao mametraka le fanontaniana ianao dia tena mitsangam-boly tanteraka amin'izay resaka hoe valomarsa izay ny antony hatramin'izay teneniko hoe le fahalalahana miteny loatra dia izay vehivavy ataoko hoe samandray andraikitra ny vehivavy tompona andraikitra nisy ohatra hoe fanendrena talesy ny sisa dia rehefa vehivavy dia mbola tena be dia be le miteny ratsy manao tsinitsinina miezaka hoe mampalahelo zany mahita hoe vehivavy ohatra ny tena mamingana ny vehivavy namany zany mbola adingeza be aloha satria zany ianao ohatra za zao maneho hevitra dia sura fa efa hisy iteny indray hoe io foana ve nefa ry zareo tsy manao tena tsy maintsy hiteny zay zavatra nefa ry zareo tsy manao ka ho anahy manokana za efa zay efa niady foana efa 4 taona niady ny tabataba teto foana ny makasika an'izay hoe betsaka ny asa miandry fa ilay teny ratsy ilay iopa za aloha tsy ho azonareo hemitra amin'izay resaka teny ratsy sy fanompananao tsy za zay za tena efa nateraka hiady foana fa ho an'ny vehivavy sasany be dia be ny vehivavy eto Madagasikara misy etoalina ny anatiny any misy kitana ny tokony hoentiny anasoavana ny mpiaramonina fa zao tahotra no ilay vavam-bahoaka ny vehivavy zany amin'izao andro ny vehivavy zao dia manomboka andro andao tena atombontsika hoe raha misy vehivavy anankiray voatendro tompona andraikitra manany maizy azy manana talenta mety tsy eo anivon'ny fitondrana manana talenta te hitondra an'izay andao tohanana fa ny zavatra misy tena vehivavy ihany maningana za aloha tsy mahita hoe lehilahy fa ny vehivavy ihany no mamingana ny vehivavy ohatra azy nefa niady miandry izay no mahatonga antsika be dia be nge vehivavy mbola marefy sy miaritra an'izay no le resaka vava ny fiarahamonina ilay fitsarana ivelany dia miforotra ao anaty dia aleny ihany miaritra le erisetra ohatrany aloha hipetrapetraka fa ohatran'izao fa mila zany tsika mifanohana tsy betsaka ny ataoko hoe manana heritsaina entina miatrika an'izany fa rehefa tsy hanao nininina ihany alao mangina
rehefa tsy hanao nina aza mamotika ny hafa. Zay zany no teny apitako ho an'ny vehivavy rehetrarehetra dia mirary soa be deabe mbola mafy ny ady be deabe ny ady miandry antsika fa tsy ho ary hoe afaka ho tany saina eto avokoa inona daholo ny erisetra inona daholo ny zo tokony mbola hijivana indrindraindrindra araka ny tenen'ny temple teo le fampahafantarana hoe inona avy ny mbola vitsany ny vehivavy malala ny tena zoan'izany raha ataoko hoe miala kely 4 kilometra miala ny tanarivo fotsiny tsika makeny atsamana miresaka amin'ny vehivavy namana za moa sehatra tena tiako ny eny amin'ny tatsasy eny amin'ny fiarahamonina ny olona eny tanàna iva rehetra eny mifanakalo hevitra zany ny zavatra tena mahafinaritra dia tena hitako hoe tena mbola ezaka be ny fampahafantarana an'izay tsy voatery ao anaty fitondrana vao afaka manao an'izay fa midira araka ny teny tampola hoe anatina société civile manaova zay vita fa mila tsika vehivavy ny firenena mila tsika vehivavy ny firenena efa voalaza teo moa zany hoe misy ny karazana sehatra mbola mamparefo ny vehivavy amina lafiny maro samihafa misy ireo karazana lalàna izay mbola tsy mihatra tsara araka ny tokony ho izy misy ny zo izay mbola tsy sitrahana araka ny tokony ho izy tsy iverenako iny satria mbola combat de longue haleine tena mbola tolona mitohy sady lava be izay hideranan'ireo namana mpisehatra nalàna vavy mpisehatra ao anatin'izany hoe fiarovana ny zon'ny vehivavy fiezana ihany koa mampiroborobo fampiarana ny zon'ny vehivavy izany satria tena mbola mafy misy ireo izay manao fikarohana manokana asa fikarohana manokana entina mitady vahaolana mahakasika an'izany hoe fampizakany tena ny vehivavy mahakasika ny hoe ahoana ny ahafahantsika manao lalàna miaro ny vehivavy izany fa misy kosa ny dinga ny efa vita ohatra ny zo andeha hianatra efa betsaka ny vehivavy amin'izao ny mianatra andao ataontsika hery ireny hoentintsika manatsara n'ilay tolona mba afaktsika mamolavola tolo-dalàna afaktsika mifidy lalàna afaktsika mitana ndraikitra isan-karazany mampisy fiatraikany mivantana any amin'izany hoe fanatsarana ny fiainan'ny vehivavy izany araka ny teneniko teo hoe mirotsaka hovidiana tsika ho an'izay afaka mirotsaka hovidiana mifidy an'ireo vehivavy toantsika isika izay ilay hoe soutenir les pères sy ny tanora ohatra tsika mba ahafahan'izy ireo mitondra an'ilay feontsika ahoana moa ny ahafahan'ny lehilahy miady ho an'ny fadimbolana vehivavy izy raha tsy tonga fadimbolana akory isam-bolana fa raha mety eritreretintsika hoe zavatra maivana kely izany nefa fantatritsika fa anisany mampiena ny tapa-havitrihan'ny vehivavy mandeha mianatra izao ny resaka fadimbolana 5 andro anatin'ny 2 volana izany ho an'ireo tovavy mianatra any ambanivohitra be mila mandeha tongotra nefa eo daholo ny karazana symptôme prémenstruel sy ny menstruel isan-karazany eto moa ilay marasazy mipetraka foana ihany izay miaina mivantana n'izany zavatra iainan'ny vehivavy izany amin'ny andavanandro sy ny asa eny inona antika viana dia ny hoe mila isika izany verina any amin'ilay rafitra teo miditra anatina rafitra afaka mamolavola ny karazana lalàna texte fahafahantsika mampiatra an'izany hoe fiainan'ny vehivavy ho tsaratsara kokoa izany satria tsy vita ilay mitabataba fotsiny koa ilay izy fa tena mila hoe mila anatina structure tsika andao atao force ilay hoe maivavy afaka miteny mafy tsika dia eo amin'ilay force eo amin'ilay resaka hoe fankalazana indray andro hoe manao fety sy ny ohatran'izany tao anatin'ny taona maromaro ny akovavy koa tsy maneno raha tsy hanao raha fa ny zavatra tena tiako atongavana dia ny hoe tsika izany tsy hoe sodokan'ilay festivité mandalo rehefa 20 martsa fotsiny fa reny dia tena anisany koa manasongadina ilay force vive rehefa mijerytsika n'ilay filaharana sy ilay défilé efa ntaonany maro nandray anjara tamina défilé sy carnaval na iza mpitondra teo na tiako na tsy tiako ilay mpitondra midéfilé foana ako rehefa 20 martsa satria any anatin'ireny mahita réseautage hoe ohatra izao kay karazana association misy misy association miaro ny vehivavy amin'ny resaka fanolanana fotsiny misy ilay hoe enfant mère tratra ny fanolanana zaza mbola 12 taona 13 taona efa reny misy association miay an'izany zavatra izany antsika ny mahita an'ireny reny combat ataon'olona any amangingina reny rehefa mba 20 martsa ny fotoana hitabatabana anazy dia eto izany izao ny ahitantsika rehefa tonga dia défilé ahita pancarte isan-karazany nareo hoe be dia be vehivavy polisy gendarme be dia be ny asa efa ataon'ny vehivavy kay hatramin'ny manamora fiaramanidina nefa tamin'izany andro izany mbola ny adivana nangataka permis de conduire na fiara ho an'ny vehivavy izay isaorana an'ireo prédécesseur aloha izany ireo zoky tany aloha ny ady ho an'izany satria raha namily fiara raha nangatahana lalana amin'izao ny vehivavy afaka mamora fiaramanidina izany zavatra izany dia efa fandrosoana
Eh ben oui, fa zay prudente be dia amaranako kely an'izay faneo-kevitra izay ngambany hoe ny safidy manokana an'izay titre izay androany hoe vehivavy tanora mpisehatra politika. Inona ny atao any amin'izany raha sady vehivavy ianao ny tanora fa dia vonona izay hiasa dia mba hanao zavatra manana fahafahana koa amin'izao fotoana izao misehatra anatina androm-panjakana hoe mba mitondra impact amin'izany hoe vehivavy izany koa dia miezaka mba maneho hoe afaka manao zavatra fa tsy sanatrian'izany hoe rehefa io indray ara fa asaina manao an'ilay andraikitra dia tsy mahavita ka dia alao hery raha vavy namana fa tsy mora koa ilay miandry antsika izany ara fa voaka daholo ny ohabolana rehetrarehetra fa tsy mora ilay izy tsy mora satria eo koa ny adidy sy andraikitra rehetrarehetra miresakantsika ny karazana travaux domestique non rémunéré isan-karazany izay sady mampisy vesatra ara-tsaina ny vehivavy nefa tsy maintsy mandeha miasa foana ihany koa izay na izany ara fa vitanay io izay tsy mifaninana aminareo misy tokony tadidina hoe il faut soutenir les pères. ny mamerina aloha ny arabe ho an'ny vehivavy foana satria rehefa miresaka moa zany hoe fety amin'ny vehivavy dia indray mety misy hevitra hafa mety tsy itovizana kely eo anatin'izy fa isika eto Madagasikara dia manana tombony raha oharina amin'izay firenena hafa zahay mbola voakeja ao anatin'izany resaka hoe fahafahan'ny vehivavy voalaza ny temple teo mihitsy ilay izy fa tsika eto Madagasikara manana tombony be satria isika ianareo vehivavy dia efa misehatra amina sehatra marobe mitsy ady hevitra sasatsasany hoe tokony manao an'ireny raharaha matanjaka ny lehilahy reny ve ny vehivavy tany aloha mety misy ady hevitra an'izany ohatra hoe ny gendarme ny resaka hoe reine commando resaka tokony sehatra amin'izany ve fa amin'izao fotoana izao tsika raha mijery efa misehatra ao anatin'ny sehatra rehetrarehetra ny vehivavy fa zao misy adihevitra tiako apetraka kely ary novatsika adihevitra afaka manao anina kely indraindray zany rehefa omena sehatra ny vehivavy dia mieritreritra fa adiny le lehilahy adinodiny kely lehilahy zany hoe anaza le sehatra satria nomena sehatra izy mety maha-olombelona mety ho zany dia faharoa misy fomba fijery anankiray koa hoe ny vehivavy amin'ny kolotsaina malagasy mihitsy io zany ny kolotsaina malagasy hoe teo zao navoaka ny sibelata hoe koa vavy maneno hoe fanaka malemy ino koa ravaky ny tokantrano hoe izao ravaky ny tokantrano zao temple zao dia indraindray le kolotsaintsika mihitsy no mety nangejan'le vehivavy tsy velatra tao anatin'izay fa za mahita hoe mety marina mbola tsy ampy ny sehatra ivelaran'ny vehivavy fa tsika eto Madagasikara kosa tena efa ohatra iverenako le izy satria za moa sady mpampiofana tanora dia ao anatin'ny fijerintsika zany ao anatin'izay sehatra esan'izay dia fa be dehibe marobe ny vehivavy zay mianatra any amin'ny klasy rehetrarehetra ambany any dia miezaka manao an'izany any amin'ny faritra sasany mety hoe mbola vitsy ny teo aloha ny vehivavy zay tazomina ela ao anatin'ny fianarana fa amin'izao fotoana izao manao ezaka ny fanjakana rehetra fandimby dia manana tombony zany tsika fa eo amin'izay lay fomba fijery anankiray izay ho indraindray alaisin'ny vehivavy le izy hoe akoho vavy maneno dia tena maneno tokoa ny le vehivavy amina sehatra azy nefa misy ataoko hoe misy fetra ihany zay fa fetra ihany zay tokony tsy ametrahana an'izay fa mametraka an'izay tokony hoe rafitra tokony misy anazy fa famaliana tsika tsy famaly satria miresaka vehivavy zay dia miarahaba anareo aloha ny angamba ny zavatra hoe mbola manahirana kely ana amin'ny andron'ny vehivavy indraindray lasa variana ao anatin'le fety fa aiza le tena hoe fototra le zoan'ny vehivavy misy fotoana zany ohatra ny hoe mila petraka tsara iny dia tsy mijanona eo amin'le valomaritra ihany fa tokony toy amin'ny sehatra rehetrarehetra ny anahy zany lehilahy ngamba no ataoko hoe entaniko kokoa fa ny vehivavy efa mino fa matsapa an'izay filana izay hoe mila misehatra izy amin'ny resaka rehetra fa ny lehilahy miresaka tsika moa resaka masculinité positive na ohatra izany isika lehilahy koa
tsika mihitsy misy fotoana zany mila mahay an'la fanetretena ihany satria misy zao namana tena resahako hoe frustré raha vao tsisy asa izy fa mivady amin'ny miasa za moa miteny hoe inona mafrustre alay ary velomina fotsiny dia eny fa anaty sangisangy moa nanaovako an'le izy anatin'ny sangisangy ny anaovako an'le izy hoe ekeo indraindray fa manana ny kapasité any vehivavy aza atao foana hoe vehivavy io dia tsy mahavita zavatra satria na ny anatin'ny entreprise ary indraindray mandeha misy vehivavy asaina mitondra moto mihitsy dia zalana eny miteny hoe fanakama aleo izy hitondra aleo tsika lehilahy zany amme an'izay ataoko hoe toerana tokony isan'ny vehivavy izay dia anjarantsika no manampy andao ianao manao an'izao andao ianao manao Zay zao vehivavy ngamba raha nitakitako tamin'le structure ny etomboanay mety eo amin'ny 40%, 35-40 eny be dia be ny vehivavy efa manomboka tonga saina fa tsy mijanona fotsiny fa izay lazainy namana zay hoe ndraindray rehefa mahazoazo an'le toerana dia mitady anena zany hoe mahazo maniratra zany zay fa pas plus fort que vous on peut tsy any amin'izao le adevitsy tsy an'le izy fa ndraindray misy vehivavy maningana fa mety hoe nena zany mety hoe amafisoko kely ao anatin'izay dia ireo lay vehivavy eny ambanivohitra reny zany ny tena mila hoe mbola mety apitsika ny fampivelarana azy eo amin'ny sehatra ny tontolo fiarahamonina satria reny hitanao tena hitatsika ho an'ny olona zay vehivavy nianatra sy nandeha fahalalana mahazo fahalalana mety efa mivoatra kokoa satria ny fototra n'le izy eny dia fanabeazany dia any amin'ny tontolo ambanivohitra no mety ho sehatra hivelaran'ilay fampanjakana zo kokoa dia eo amin'izay satria hitanao mbola mety maro samy hafa ny zavatra mitranga amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy any ambanivohitra tapitra sahady fotoanantsika tamin'ity androany ity nafinaritra ny adievitra niaraka tamin'ny vahiny izay nkasitrahana trany ny famalina ny fanasanay eto amin'ny TV Plus Madagasikara ary anentanana tokoa atsika vehivavy hivahiny matetika eto amin'ny fandarana tondresaka satria matetika izay dia mahazo fanamariana foana hoe fa manina ny lehilahy foana nantsonareo fa tena aprisiana mihitsy tsika vehivavy any hevitra ray minitra avy ho an'ny mpandray anjara androany angamba ny afatra farany ho any Andriamatofoloha amiko raha te hamerina ny fifampitokisana ny vahoaka tsy misy afa-tsy mifanajana ny zavatra notakiana teny an-kanja efa narosina iny ny hevitra afaka mifampiresaka tsika afatra ho an'ny tanora indray andao tsika hivondrona na teo hiditra ao amin'ny fitondrana ianao exécutif na hijanona quartier de la révolution ianao na tsy haiko ianao fédéral unitaire andao tsika aloha hivondrona mba ho tonga amin'izay tena hoe fanovana izay dia eo angamba le resahako hoe tsara jerena ihany satria ny justice eto amintsika mbola tsy mipetraka tsara misy olona maloto nefa mbola mijanona amin'ilay fitondrana noho ilay justice tsara angamba Andriamatofoloha jerena ihany reny zava-misy ireny satria mbola misy maromaro ao raha tsy ho resahako fotsiny ohatra ny ministre ny commerce moa toa somary voaresaka kely ministre ny fanajariana ny tany koa mbola ohatra misy fanontaniana tsy haiko ministre ny asa vaventy ka izy izay ny asa vaventy sy ny fampianarana zany mbola hainoko zavatra amin'ny syndicat sy ohatra izany mampita hafatra moa za eto fa ataoko hoe anjaran'ny justice angamba ny tena mijeran'izay dia mankasitraka ny Abrahama sy Belana nasa dia manentana ny vahoaka malagasy andray anjara afatra farany ho anahy manokana mahafinaritra ilay teny hoe omeo vehivavy endry ananganako firenena vanina betsaka ny andraikitra ny vehivavy indrindra amin'ny fiarahamonina ny fanabeazana andaontsika hiaraka iompina sy fanometanana indrindrandrindra amin'izay resaka fampandrosoana ny firenena izay aza miaotra fa mahavita zavatra tsika vehivavy andao tsy alokaloka fotsiny amin'ny fitserana ny tena raha misy ady hatrehana ny amin'ny hoe ety iza sy ny ranomaso izay tsy manova ninina fa andao tena hijoro amin'ny ady manoloana hosa hiatrika an'izay ady izay ny vehivavy rehetra dia mbola veriko foana ny amin'ny hoe mila fifanohanana satria mbola betsaka ny vehivavy marefo
eto Madagasikara mila tohanana izy ireny ho antsika izay afaka misehatra amin'izay fanohanana izay dia hanohy hatrany indray adidy masina ho an'ny firenena izay any anatina société civile sy amin'ny sehatra rehetra misy antsika tsy voatery ao anatin'ny fitondrana mangataka ny eo anivon'ny fitondrana ny tena tokony jerena ny sosialim-bahoaka indrindrany ny olana izay mampimenimenina ny vahoaka ny Tamatavy ny Toamasina mila jerena izay fandaminana izay satria mbola tena miantsoantso vonjy ny olona ao andao tsy atao hoe fakana sary fotsiny na fakana fon'ny olona fotsiny any tambajotra serasera dia avela ao fa samy andrainy andraikitra ny tompona andraikitra isan-tsokajiny mila fijerena maika zany Tamatavy. Ie voaresaka foana moa no hoe fiarahamonina patriarkal fiarahamonina malagasy kanefa ny fitezana sy ny fanabeazana ny taranaka sy ny fiarahamonina dia ankinina amin'ny vehivavy dia tonga ny amin'ilay lohahevitry ny fankalazana an'ity valomaritsy ity no hoe vehivavy malagasy ivony fanavoazana amin'ny firenena isika reny no mitaiza sy mikolokolo manabe an'ireo zandry zanaka ho lasa mpitondra n'ity firenena ity any aoriana any ka dia atombohy amin'ireo ny fitezana olona ho vonina vanina sa na lahy na vavy mba tsy hisy an'ilay fanavakavahana indray androany fa rehefa tonga ny fotoana ahafahany mandray andraikitra eto amin'ny firenena amin'ny fomba maro samihafa dia vonina izy ireo miainga avy aty amin'ny fitezantsika n'ireo tanorantsika ireo ihany koa no ananantsika firenena vanina araka ny tenen'ny namana teo ivon'ny fanavoazana isika satria isika efa eto amin'izao fotoana izao ihany koa mitondra ny anjara birikintsika mampandroso an'ilay firenena mba efa afaka ny ziogana ngeza kely aloha izay tsika izay mbola misy ny zioga samihafa mbola mila esorina fa mino fa mandray anjara feno amin'izany ny vehivavy any amin'izay sehatra rehetra misy azy eto tianao mpimaso manokana ho an'ireo société civile izay mitolona mafy mba ahafahan'ny ankizivavy sy ny tovovavy misitraka fampianarana fanabeazana fahalalahana amin'ny endriny samihafa isitraka fitsaboana sy fahasalamana sahaza azy ihany koa vehivavy azy izay misy filana manokana izy eo amin'ny fikarakarana ny vatany dia alahoery amin'ny asa rehetra izay sahanina mitodika makany amin'ireo député solombavam-bahoaka na lahy na vavy fa indrindra ny vehivavy kolokoloy ilay lalàna tokony ahafahana miaro sy mampiroborobo ny vehivavy izay angamba ny hafatra dia hoe samy mandray andraikitra arak'izay tandrify azy sika mba miezaka ho tonga ny amin'izany hoe tena fanavoazana an'ilay firenena izay na fanorenana firenena mety foana izay etsotsika azy fa rehefa mandroso any amin'ny tsaratsara kokoa tsika dia izay ny tanjona misaotra tsika mpanaraka sy ny mpijery ny fandarana ary tsika niara-ny ady-hevitra tety ihany koa. Ya ny antoko ASVM dia mivoy ny foto-kevitra sosialy demokraty liberaly. Ny antoko ASVM dia nanohatra ny zavatra tsy nety izay nataon'ny fitondrana hatramin'izay teo aloha ary nahitantsika vokany ilay izy tamin'iny etsiketsika rehetra tao anatin'ny volana septambra 2022 iny. Ny antoko ASVM zany dia mijoro izay manaraka ny fitakian'ny vahoaka, manaraka ny ampandrosoana ny izay etaetam-bahoaka. Mijoro mba ahafahany ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ho tonga any amin'izay tanjona ahafahana mamaly an'ilay ataontsika hoe fanavoazana ifotony. Dia izahay mamerina ny hoe raha ohatra ka tsy miroso itsika dia tsy ho tonga any amin'izay tena fanavoazana izay. Noho izany izahay antoko ASVM dia miantso ny hery rehetra, ny hery politika, ny herim-bahoaka, indrindrindrindra ianareo tanora ny hoe ahoana ny arahantsika mandeha makany amin'izay lalana izay. Ny tanjona ho an'ny antoko ASVM dia ny hoe ahoana ny ivoahana amina krizy amin'ny alalan'ny fifidianana tena madio sy marina ahafahany rehetra manaiky an'izay lalam-pifidianana mba tsy hiverena ny krizy intsony. Dia farany tsy mijanona ny fomba fijerinay, tsy hijanona fotsiny ity fanjakana ity, ity fitondrana vaovao ity ao anatin'ny fanavoazana ity ny hoe hijanona hikarakara raha-pifidianana fotsiny fa tsy maintsy mijery sahady kosa an'ilay ireo izay
maharary ny vahoaka sy maharary ny takiny vahoaka mamaly an'ireny tsy kelikely amin'izay tokony fomba hamaliana azy eo amin'ny sehatra rehetra zay zany dia misaotra ny TV plus Madagasikara, misaotra ihany koa anareo Menada zay nanasanay, misaotra anareo telo Menada ary indrindrandrindra misaotra ny vahoaka rehetra zay nanaraka dia mandra-peona manaraka indray Tompoko tsy azonona misaotra ny Nescafé izay manolotra kafe ho an'ny vahintsika sy ny mpampiakanjo mitena koa Kate Mirène dia mitraka veloma mandra-peona manaraka indray veloma tompoko.